tafaraka indray isika eto amin'ny fandarana miara-manonja miainga eto amin'ny MBS ary alterna ny arabo mba ampirarentso ho antsika mianakavy na ny eto an-toerana na ny anivelany ao anatin'ny ora roa mahery eo isika no hiaraka eto ao anatin'izay fandarana miara-manonja izay iresahana momba ny fiainam-pirenena, iresahana momba ny fiainan'ny malagasy, iresahana ny azo tolotra rehetra ao anatin'izany fandarana izany satria dia misy ihany ny loha-hevitra tsy maintsy ampanjinina manokana satria raha hoe ny fiainan'ny malagasy iray manontolo ny fiainan'ny Madagasikara iray manontolo tsy ho vita mihitsy ao anatin'ny ora roa mahery fa na izany na tsy izany dia zava-dehibe ny fisiany itony fandarana itony. Eo ihany koa ianareo izay mangataka hoe mba tonoina eo zahay satria tena manaraka akaiky dia akaiky amin'ny fiainam-pirenena, manaraka ny miara-manonja tsy hoe ary voatanisa eto daholo akory ianareo ireny fa zay hoe afaka tononina aloha zany dia tononina izay tonga eto am-pelantanana nisan'ny manaraka ny miara-manonja zao fantatra tsara mihitsy iny amin'iny faritry Andravoahangy faritry Behoririka iny raha vao miresaka an'izany dia boriboritany fahatelo eo ihany koa ny amin'ny boriboritany voalohany maro dia maro ianareo no manaraka ny tony fandarana tony tsy azo tononina ny avaradrano atsimondrano Ambohidratrimo hatrany Manjakandriana sy ny sisany tsy voatonona daholo isika mianakavy fa dia ao anatin'ny atao hoe fiarahana mafinaritra no iarahantsika zany amin'ity fandarana ity fa dia tononina manokana eto zany aloha ry Grand B zany ry Grand B zany mpanao lakileo Behoririka eo zany ry Blaky sy maro dia maro ry Tatotiana ao Antsirabe any Tomasina dia misy ihany koa ny namana be dia be ao Antsirabe ao manaraka ny miara-manonja dia atao hoe ao anatin'ny hafaliana no anonana zany anarana zany atao hoe solotenanareo ihany moa izy ireny amin'izay voatorona eto fa tsy ho ary voatanisa araka ny nambarateo ianareo any ampitan'ny Ramasina ihany koa ny ao Paris ao dia maro be ianareo no manaraka ny fandarana ny ao États-Unis, New York, Washington hatrary amin'ny farany andrefana ary any Vancouver any misy malagasy any dia any Seattle lavitra be zany dia misy malagasy ihany koa manaraka ny miara-manonja ka dia arabaina daholo isika rehetra ao anatin'izay rehetrarehetra zay namana faniry Razafy Manantany efa eto akaiky eto ihany koa ary dia misy ihany koa ny mpisehatra eto fandarana Godrazy zany fa dia efa manananika ny ray volana aloha zany zao fanirino ny gouvernemanta amin'ny endriny amin'izao fotoana izao manahoana ny fiatraikan'ny asan'izany fahefana mpanantanteraka izany maso indray mijery fotsiny mijerentsika ny momba an'izay fa teo ihany koa ny etsika nataon'ny RMDM tany Antsirabe hitondrantsika akonety daholo izany rehetrarehetra zany resaka fampitambo avao amin'ny ankapobeny eto Madagasikara resahantsika ihany koa fa dia meko any faniry avy hatrany ny fitenenana anohizany ny fandarana andao ary faniry dia misaotra sady miaraba ny namantsika Rina Rabe Mananjara tafaradalana eto amin'ny fandarana miara-manonja izay raisitsika amin'ny alalan'ny fahitalavitra mivantana ho an'ny MBS télé zany misy ihany koa ny famerenana rehefa iny amin'ny alinalina iny sy ny divadiva rainy iny dia manao famerenana ny fahitalavitry ny MBS ho an'ny radio moa zany dia raisitsika amin'ny modulation de fréquence 95.4 ary ny radio Mada dia ny modulation de fréquence 100.8 no andraisantsika izany miara-manonja izay miaingy avy aty anivon'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS anosipatrana izany. Misaotra ihany koa ireo namana teknisiana miasa mafy ao ambadika ao ary dia manao ny ezaka hatrany izy ireo mba hifandraisantsika na inona mety endriky ny fanelingelenana sy ny fahasarotana indraindray satria dia manahirana sasany mandray an'izany miara-manonja raisiny eo amin'ny sehatra nasionaly izany satria dia mandray izany fandarana vokarintsika izany ny any amin'ny faritra rehetrarehetra sy ny distrika rehetra manerana Madagasikara izay misy ny onjam-peo ny MBS ary nazonahakony zany zay ho no mampiavaka antsika
ny sehatra nasionaly dia mandray atsika ary mandray mivatana sy mijery mivatana amin'ny alalan'ny fahita lavitra ihany koa tsika mbola anaovantsika ajostolona ny hiverenantsika ao anatin'ny Canal Plus, ao anatin'ny Parabole, ao anatin'ny Star Times anaovantsika an'izany ezaka izany satria izany raha teo no lalany hoe fahalalana, iresaka fahalalana rehefa aveo ny namantsika Solomavamboaka mbola miaraka amin'ny Rina Arabe Mananjara ihany koa izy amin'izany fotoanandro izany. Fa efa natsidikirina teo ny akony DNRMDM sy ny antokotiko Madagasikara tany Antsirabe, de resaka amin'izany tsika rehefa aveo iaraka amin'ny député izay voafidy tao amin'ny district Anatsimondrano dia Andriamatoa Alain Ratsimazafy, izy no niaraka amin'ny birao politika sy niaraka tamin'ny Solomavamboaka amin'ny rahalaza efa tany amin'ny faritry vakina karatra tany dia ny député José izay filohan'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara sy ny député Michel Havako aby izy ny fahalalantsika azy Michel Mbalavato izay avy any Antsirabe voalohany izy no lany. Zany rehetrarehetra zany dia ho taterina amintsika satria dia nafana ny tany Antsirabe tamin'ny faran'ny herinandro teo. Resantsika zany miaraka amin'ny Solomavamboaka Alain Ratsimazafy niaraka amin'ny RMDM sy ny faharoa nisy ny fanapahana mofomamy tany an-toerana. Fa eto ampiandohana tahaka natsidikirina Arabe Mananjara teo ihany aloha zany dia miezaka ny manoko koa satria rehefa weekend ohatran'iny eny amin'ny lalana eny de misy ny miantso de misy ny fampiresadresaka kely ihany de nareradreraka azy moa zany de miezaka mifanao inona moa zany famme fotoana fampiresaka amina namana dia tamin'ny zoma tany noho ny adidy amanandraikitra ndraisiny tena nandalo iny antanety kely Ambohijoky iny tonga tany amin'izany fokotana Amberobe apany lavitra zany tena lalana ratsy zany ao anatin'ny circonscription électorale izay nahavoafidy ny député Alain Ratsimazafy tena midadasika ilay Atsimondrano fa dia anaovana kokoa antsika any amin'izany tanàna izany satria nisy nafantatra ny tena dia miteny efa niry mahatolory kely amin'izay zay fa aty tanety kely koa nge misy miaino anareo hoe miaino ny député Alain Ratsimazafy ihany koa dia anaovana kokoa tsika rehetrarehetra indrindrandrindra reo akama amin'ny taxi brosy miasa any ny trafika ny tena miasa any ao anatin'ny lalan-dratsy zany rehetrarehetra zany fa de hoe zay hoe mahireza tompoko lasy tompoko vavy mbola miezaka mitondra amin'ny feontsika zay satria mikaikaikitsika amin'ny vokatra, mikaikaikitsika amina resaka sécurité, mikaikaikitsika amina resaka fiainana mihitsy andavanandro. Hoy ianareo hoe so fa voatsiditsidiky ny Solomavamboaka Alain Ratsimazafy zay fa na izany ara mba hanaovy kokoa ihany de kokoa antsika menakavy mahireza hatrany miatrika amin'ny fiainana rehetrarehetra zany tahaka izany. Nahazo akony ihany koa dia mifanena amina namana ny ekipa Madame Vola ao Manandrina ao zany Manandrina zany etsy Avaradrano zany ao amisan'ny député Jery Randrimolaina indray misy an'izany dia mitsofoka avy aty Sabotsina Mena mandalo anambady fotsiny amin'ny Rina Arabe Mananjara any zany mandeha any Manandrina zany dia any misy Manandrina anaovana kokoa ny ekipa andry Madame Vola sy ny namana jiaby any raha ny vaovao fantatra dia efa mikofokofoka izy ireo hanao redynamisation dia ho hitantsika sy ho tateritsika any amin'ny fotoana rehetra ny hanatanterahana izy ireo amin'ny vanim-potoana izay ahafahany manatanteraka izany fa dia mahireza ho an'ny namana jiaby na ny tanora na ny vehivavy tiako Madagasikara izany. Ny manodidina moa zany dia ny any Ambohimankakely ny aty Ambohimanambola reny rehetrarehetra reny dia nampita hafatra hoe zay rangamba kopakopa ihany ka atao tonga dia hoe kopakopaka faho be ho antsika rehetra satria tena maro be isika no manaraka ity fandarana zay vokaritsika ity. Na iza naiza era Madagasikara Antala any Mananara maro antsetra zany tena misy miaino antsika lavitra be mihitsy any hatrany Anosivariky iny mandalo amin'ny canal de Pangalane iny mahazo hatrany Nosivariky rehetrarehetra any Mananjary dia maro be nareo no mandefako ny aty hoe zay tompoko dia maheno ary de tena manaraka mihitsy ary de miezaka ny maharaka vaovao dia nareo indray raha manontany fa ahoana le zao fa ahoana le zao sy ny sisa dia hoy zay hoe rehefa tonga eto ny namana samihafa dia miezaka no miresaka ireny arak'izay fandaminana amin'ny vaovao rehetra izahay. Zay amin'ny akabeany fa ny any ampitan-dranomasina moa dia efa ndraisan'ny Rina Arabe Mananjara teo ny amin'ny hoe fantatray ny ezaka ataontsika rehetra any fantatray ihany koa ny fanarahana sy ny encouragement ataontsika ny ampitan-dranomasina fa dia voray tompoko zany fankasitrahana sy fankahirezana avy amintsika rehetra izany. Fa raha ranom-baovao tamin'ny faran'ny herinandro teo dia ezaka tsika ny resadresaka an'izany. Omentsika fotoana eo ihany ny hoe fitokanana nataon'ny filoha tany Antsiranana tany resaka lalana io zany betsaka ny zavatra azontsika resahana any amin'izany. Ny ho lafitry ny mpanao gazety mahakasika ny lalàna be resaka teto anivon'ny firenena
mpikambana anivon'ny gouvernemanta mpanakanto sy ny sisa arak'izay efa resabe nandeha dia hitondrantsika adihevitra zany inona ny hevitry ny olavitry ny mpanao gazety amin'ny akabiany satria dia adihevitra mila resahany zany satria dia tonga eny amin'ny fiarahamonina ny resaka ary eny ampototsofony be sy maro ka mba mila ihany dinidinihana miainga avy amin'ny hevitry ny olavitry ny mpanao gazety teo anivon'ny préfecture ihany koa dia niresaka ny raharaha iny amin'ny hoe misy fanagiazana fitaovam-piadiana zany satria fantatra fa dia nisy bobasy voamarina zany nisy bobasy tamin'iny raharaha iny zany resahantsika izay rehefa tonga ny fotoana ahafahana miresaka izany fa anomboantsika azy dia efa natsidikirina arabe mananjara teo dia hoe ny tatitry ny dian'ny RMDM sy ny antokotiko Madagasikara tany amin'ny faritry Vakinakaratra zany dia tao Antsirabe ny 10 volana septambra ny redynamisation no nandeha ary ny 12 volana septambra ny faharoa taona ny RMDM sy ny tondrana ny adihevitra na afahana ny tondra aloha zany ny fekevitra nasionaly fa nisy ihany koa ny karazana fikaonandokely no tanterahana zany tany Antsirabe tany dia nafahana naka tsokevitra zany rehetrarehetra zany ka mba tsy atonga atsika hoe itsika indray no hanao tatitra mialohan'ny tany atoerana zay tompon'ny tany atoerana dia aloha mihitsy ny député Alain Ratsimazafy ampiaina atsika ny ambiansa rehetra tany satria tsika moa zany dia noho ny adidy amanandraikitra voatazona teo tatoerana mirabanao Andriamatoa Solomavamboaka ya miarabanao namana rina ary namana faniry azafady ary mananitra ihany koa ny araba ho an'ny namana rina zay efa nanolotra ny fandaharana teny am-piandohana manantitra ihany koa ny araba manokana ho antsika vahoaka malagasy rehetra zay manaraka ny fandaharana indrindra isika any ampitan-dranomasina ihany koa zay tsy mitsahatra ny manome vaovao anay izay mandray anjara tao anatin'ity fandaharana ity ny akony reny fanentanana isan-karazany reny ary tsy adino ny manao kompatranana ho an'ny vahoaka Antsirabe satria tamin'ny faraparan'ny herinandro iny dia tany atoerana ny tena nitsidika sy ny fampitafa tamin'ireo vahoaka tany atoerana niaraka tamin'ny bureau politika sy ireo solombavambahoaka namana tany amin'ny faritra Vakinakaratra iny tsy adino ihany koa namana rina ny vahoaka tao Akorondrano commune Patrosy izay omaly moa zany dia nisy ny fitsidihana nataon'ny tenako ihany koa an'izany faritra zany ary nahita tsara ny aratsiny lalana zay efa niresahanao teo ny mandalo amin'ny faritra Patrosy tonga hatrany an-tanety kely sy ny sisa iny dia ny fampitafa tamin'ireo vahoaka ireo ary nandray ny etaetan'ireo olona ireo tany atoerana makasika indrindra moa zany ny tena hoe fiainana andavanandro ny mponina any amin'ny faritra Patrosy iny mariana manokana fa omaly ihany koa nanatanterahana n'izay lalao ara-panatanjahantena famaranana izay nandraisan'ny ireo club maro tany amin'iny faritra ny commune Patrosy sy ny manodidina iny ka notanterahana teo Akorondrano zany omaly ny famaranana izay nafinaritra moa sady dia volanina ny vahoaka ary tao anatin'izay ihany koa nanararoatra ny fampiresaka sy ny fampitafa tamin'ireo ray aman-dreny teny atoerana nahafahana namantatra ny filan'ny mponina amin'iny faritra iny izay tsindriko sahady etỳ am-piandohana fa anisan'ny manahirana ny mponina any tokoa izay lalan'izay ary efa noresahana teto zay tamin'ny farany nampitaitsika ny hoe efa tao anatin'ny programa tokoa tao anivon'ny ministeran'ny asa vaventy zany teo aloha ary rehefa nentina teo anivon'ny filakevitra minisitra dia ndraisina indray ny fanapahan-kevitra hoe ho avadika ho anjaran'ny faritra no mandray an-tanana azy ankehitriny zany dia manao antsoavy ho an'ny faritra Nalamanga na ny gouvernoura manokana mba hijery satria efa ananatsika ny fitaovana ahafahana mikojakoja ny lalana dia tokony ho jereny reny lalana ireny satria dia mijaly ny olona any atoerana amin'izao fotoan'izao eo ihany koa ny tsy fahatomombanana eo amin'ny tohadrano any atoerana misy moa zany ny karazana tohadrano telo izay noresahan'izy ireo ao ny tohadrano lehibe izay somary ary ambony manakaika ny faritra izay ifampizarany ny commune Antanety kely sy ny Patrosy ary ihany koa ireo
barage madinidinika na le tohadrano madinika zany aty ambany aty akaikina korondrano sy ny sisiny dia anisan'ny mangatahanyireo vahoaka ireo raha ny zavatra ny fampiresahana maly dia miaina ao anatin'ny atao hoe olana tokoa ireo satria ny tsy fahampindrano amin'iny faritra iny zany no tsy ahafahan'zareo mamokatra na dia ny atao hoe fambolena toy ny legioma sy ny sisa ara zany dia ananana olana amin'izao fotoan'izao ka efa nisy any moa no dinika ny fampiresahana tamin'ireo mponina teletoerana misy ny azo ifanomezan-tanana amin'izy ireo tsy ho ela dia hojerevantsika zay azo ifanomezan-tanana amin'izany karazana tohadrano madinika zany fa le tohadrano lehibe kosa dia antenaina eo anivon'ny fitondram-panjakana zay efa nisy vanim-potoana ny dinana tany ary nanomezana toko fa hoe tsy maintsy vity zany barazy lehibe zany kanefa mandraky ty androany dia mbola tsy tanteraka ihany dia io no anaovanay zany antsoavo eto mba ahafahan'ny mponina miavitra amin'izay sehatra ny fambolena zay indrindra ny fambolem-bary zany zay atao hoe tsy ho ela dia hiditra amin'ny fotoam-pahavaratra tsika izay no ela tompo lasy tompo vavy fa araiky nefa nambaranao teo namana faniry dia anisan'ireo solotena niaraka tamin'ny biro politika ny tena koa nidina tany amin'ny faritra vakina karatra iny ny andron'ny azoma fahafolon'ny volana septambra lasa teo dia nisy tokoa ny ataontsika hoe fameloma maso natao tamin'ny mpikatroka tiako Madagasikara zay nahitana moa zany amin'ireo atao hoe leader na ireo tompona andraikitra mpandrindra sy mpitarika any amin'izany distrika anankiroa zany dia ny Antsirabe voalohany sy ny Antsirabe faharoa tao anatin'izany no nahafahana ny aino any mety olana sy nitondrana ihany koa vaolana mba ahafahana mampandroso sy mampiroborobo any antoko tiako Madagasikara any amin'iny faritra vakina karatra iny eto moa dia anehoana ny fisaorana avokoa isika rehetra izay nandray anjara tao anatin'izany fameloma maso zany satria tena mifampizara ary toy ny prala sy penadary ray aman-dreny sy zanaka tokoa ny fionana ary naharitra dia naharitra zany fionana zany satria tena nijerevana ifotony ny mety olana tena toerana indrindra moa nanoloana nireo fifidianana maro fanesy teto amintsika mety nisy ny tsy fidifipijery teo amin'ny sampikambana dia ato anatin'ilay foto-kevitra reo dynamisation tsika amin'izao fotoan'izao dia ny fisokafana ahafahana mandray ny rehetrarehetra eny fa na dia ireo tsy mpikatroka tiako Madagasikara teo aloha dia entanitsika ny hiditra mba ampiroborobo hatrany sy ampatanjaka an'izany antoko zany hiatrehantsika no avin'ny antoko zany ka vita soamantsara zay fionan'izay ny azoma ary efa nambara teo fa maro zany ireo tompona andraikitra ny tiako Madagasikara nandray anjara tao anatin'izay ary nahitana vokany izany zavatra zany satria teo ny eo dia ny fanome tokony rehetra fa hanomboka ny ametraka n'izany rafitra isaky ny atanatohatra eny anivon'ny commune sy ny fokotany ny tsirairay ary izay ihany koa zany ao anatin'ny hoe fameloma maso dia teo anivon'ny biro politika moa nametraka mihitsy satria anisan'ny dingana anankiray izay ataon'ny antoko amin'izao fotoan'izao ny hoe ny fametrahana ny rafitra sy ny fanomezana ny karatra mahampikambana zany ary io karatra io moa zany dia anisan'ny fierté an'ny mpikambana mihitsy ny manana an'izy io satria ahafahany manam-pirofo fa dia mpikambana ara-dalàna izy ao ato anatin'ny antoko tiako Madagasikara dia ao anatin'izay ezaka izay ny antoko amin'izao fotoan'izao antenaina fa tsy ho ela dia ho vita sy tafapetraka tokoa izany hoe rafitra sy ny fanomezana ny karatra ho an'ny mpikambana tsirairay zany taoriana io dia nisy ny fionana tamin'ireo vahoaka io le natahoran'ny fanjakana io ny asabotsy fa 1 ny volana septambra lava dia lava ny tiana horesahana mahakasika an'io namana faniry zay indrindra moa saika ho antany mihitsy député saika ho atomboko any amin'ny lalana mihitsy fa tsy mampanina moa zany azonao resahany eny atsefatsefany eny fa totosa ihany le izy satria ny préfet tany atoerana zany sy ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa anatin'le moa dia tsy nanaiky ny anatanterahana zany
ray aloha zay fa faharoa da tao nisy antso ihany koa nataony taty am-pomba ny fitondrana hoe taty anivo ny université vaovao taty Ampisotavato fotsy taty koa satria ny nataony RMDM dia atao CDA de natahotra mafy mihitsy ny fanjakana tany toerana ary ny taty napalairo raha député Alain Tsimazafy raha niakomba vao azotsika de nisy voasakana teny an-dalana hiazo any Antsirabe reo taxi blosy sy reo fiara samihafa zay tokony hanandrara any Antsirabe tamin'ny sabotsy iny de hoe isy grève be mihitsy ao Antsirabe eo de tena feno mpitandro ny filaminana fa eo no ilaza ny zava-misy député Alain. Marina avokoa zay zavatra nambaranao zay satria raha ny zava-nisy aloha ny azoma de efa nisy tokoa ny filazana teo anivon'ny préfecture zany tsy fahafahana manatanteraka ny hetsika io. Manoloana an'izay dia nijoro ireo tompon'andraikitra toy ny solombavam-bahoaka mirahalahy tany atoerana niaraka tamin'ny secrétaire général ny RMDM dia nandray atanana zany ny fampiresaka tamin'ireo tompon'andraikitra isatsokajiny de mpitandro ny filaminana eo ihany koa ny tompon'andraikitra ara-panjakana zay eny atoerana. Nahatra de nahatra zany diniko zany satria nisy ny fionana atao hoe indrona intelo metona ary ny afara moa zany ny azoma ariva fa ny hoe tanany teny nomeny ny pikatrika eo anivon'ny RMDM fa tsy maintsy ho tanterahana netsika ary ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana sy ny sisa ihany koa de nametraka ny hoe zay ihany koa de anao ny asanay tandrify anay manoloana ny zavatra misy efa hatramin'ny 7 ariva tany ho any ny dinika ary ny azoma io ary atao hoe nafana de nafana zany feonan'izany ny zava-dehibe de ny hoe ny vahoaka malagasy no miona ary itsika atao anatin'ny atao hoe efa ny farana ny amehana eto amin'ny tany République Madagasikara tsy tokony misy olana mihitsy ny ahafahan'ny olona mivory fantatsika tsara fa ndray andro tao aorianany nandraisan'ny filoham-pirenenan'ny fanapahan-kevitra amin'ny hoe mifarana ara ny amehana ny impitsus de efa tonga de namory vahoaka tetsy Mahamasina zay amin'analina ny olona zay niraisina teo amin'ny kianjan'ny Mahamasina io zany hitantsika amin'izay fa manahirana no mijery an'izany aty ivelany mahakasika an'ilay fomba fiasan'ny fitondram-panjakana zay indrindra hoe rehefa izy no mamory olona de azo atao ary rehefa ny aty anivon'ny fanoherana no mamory olona dia tsy azo atao eny fa itsika nge tsy ny hoe nitondra ny olona teny an-dalambe fa mbola ao anatin'ilay faritra amin'ny fefy midy tsara zany ny toerana zay na niatsotsika an'ireo vahoaka na Antsirabe sy ny manodidina zay tsy mitovy amin'ny hoe fomba fijery amin'ity fitondrana ity fa manana ny endrika amin'izay le hoe fanoheran'izay zay ho ihany zavatra nitranga aloha ny azomary tao anatin'ny atao hoe fitaintainana ihany koa ny vahoaka manoloana an'izay satria hita ihany zany ny tsindry zay ataony ny mpitondra fanjakana tany atoerana manoloana ny zay le hoe fikasany ny fanoherana iroso amin'ny famorim-bahoaka zay fa mialohan'izay ihany koa namana faniry ny zavatra tena nahatsikaiky dia no amafisina arak'izay zokony zay ngamba no ahafahantsika milaza azy ny fitandronan'ny filaminana tena mirongo fitaova-be atraty amin'ny ataontsika hoe vao miala ny Antananarivo renivohitra patonga tany Antsirabe dia maro ny sakany ary misy mihitsy ihany atao hoe fisakanana fiara zay manahirana amin'ny fanontanian'ireo mpitandro ny filaminana ny hoe anisy ty fiara ty avoay daholo ny karatra ho an'ireo mpandeha ary izany rehetra zany anisan'ny nanahirana zany teny an-dalana ary akoatran'ny hoe faratsy ny lalana de vao maika ny tombo zay tsy izy no ralany eny an-dalana amin'izay fanakatsakanana isan-karazan'izay ny zavatra tsy tsapan'ny fanjakana de ny hoe ao anatin'ny ara-dalàna nge ny anaovana an'ilay fiantsona sy famorina olona ary manana zo amin'izany araka ny lalam-pandroenana ety anivon'ny fanoherana ny aneo amin'ny tsikera raha ilainy zany manoloana ny fitantanana ny raharam-pirenena ary zoany ny maneho hevitra ka tsy tokony zany mbola
hosakatsakana ohatran'izay foana ary mbola hitsakitsahana foana zay lalam-pandroenana zay amin'ny tsy fanajanany ty resaka demokrasia eto Madagasikara ty. Mariako etona ihany koa fa tao anatin'izay dian'ireo mpozaika any toerana satria nisy moa zany ny atao hoe tompona andraikitra avy aty Antananarivo namonjy an'izany faritra vakina karatra zany dia nafangaron'ireo mpitandro ny filaminana ihany koa amin'ny olona mikarakara raharaham-pianakaviany zany. Ka nisy tamin'ireo mpikarakara raharaham-pianakaviany ireo taty amin'ny faritra Beny sy ny manodidina iny zao dia nogiazana tsy handeha ny fiara dia tsy totosa zany ilay raharaha nefa raharaham-panambadian'olona zany no tokony ho tanterahana tamin'iny asabotsy iny. Izany rehetra zany dia efa ahitana ny hoe fandikana ny lalàna eto amintsika satria ilay zo fototry ny olona hivezivezy ny zo fototry ny malagasy zay afaka mivezivezy atao anatin'ny taniny tsy misy fangatahana lalana tokony atao dia nosakana ny mpitandro ny filaminana. Zany rehetrarehetra zany dia efa ahitantsika ny fakanosany zao fitondrana zao amin'izay lafiny fiatrehana ny fanoheran'izay. Tany atoerana moa araky ny efa natsidika eo ihany koa tetỳ am-piandohana dia rakotra ny mpitandro ny filaminana tany atoerana. Ary no atevenina mihitsy mpitandro ny filaminana avy aty Antananarivo renivohitra nidina tany amin'ny nisy renfort mihitsy zany avy aty nidina nakany nanampy ny efa mpitandro ny filaminana tany atoerana. Ny eritreritra ary zareo fa izany fanoherana zany dia andeha sanatry ny vava andeha androba na hitondra fanakorontanana amin'iny faritra iny fa tsy mbola fantatra zareo foana zany hoe fahendreny ny ety anivo ny fanoherana zany rehefa manao zavatra. Fanehoan-kevitra no atao ary fanehoan-kevitra ao anatin'ny filaminana. Zay no tian'ny fanoherana apetraka foana amintsika mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao hoe manana didy ny fanoherana hitondra ny fomba fijerina amin'ny raharaham-pirenena ary tsy tokony ho sakatsakana izy amin'izany. Mbola ho resahana eo moa rehefa avy eo ny mahakasika ny fampiasana ny hainao manjery mpanjakana indrindrindrindra zay rahantsika mahita fa sarotra ho an'ny mpanohatra ny miditra amin'izany hainao manjery mpanjakana zany kanefa dia izao fitondrana misy amin'izao fotoana izao no anisan'ny taky an'izany tamin'ireo mpitondra teo aloha ny fahalalahana maneho hevitra ary indrindrindrindra ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny hainao manjery mpanjakana. Endriky ny demokrasia raha teo koa zany. Zay indrindra. Ankehitriny nefa dia hitantsika fa mifanohatra amin'izany ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao. Namana fanira. Tamin'ny sabotsy teo député Alain Ratsimazafy dia nisy koa hetsika nataon'ny filoham-pirenena zany mpitondra fanjakana zany tany Antsiranana tany dia nisy fanokanana lalana nataony tany dia nandeha tongotra izy niasakasaka tamin'izay lalana dia nisy vahoaka koa nombazy tena iny zany tena fidinina an-dalambe iny dia nisy lazantsika hoe fiangonana fa eo ampovoany raha ny fotikeviny zay fantatsika moa latsaka filoham-pirenena lehibe an'io fiangonana io dia namory olona koa tamin'ny sabotsy teo tetsy amin'ny collégium nahazo alalana ara-dalàna mihitsy zany dia eo manahirana ny saintsika hoe fa naninona ny RMDM tany Antsirabe no nandefasana fitaovam-piadiana nandefasana miaramila nandefasana andreto hoe tena fiarakodia samihafa zany nitondrana an'ireo tompona andraikitra ny fitandrina ny filaminana ary nanao fanambarana mihitsy ny zoma ny fitandrona ny filaminana any atoerana zany hoe tsy azotsika atao manao anihetsika dia zay ny navarina hoe fa inona lalàna nge io sady lalam-pandroenana io no zo fototry ny vahoaka no alala ny vavao sy hahafantatra ny zava-misy satria ao anatin'ny tany republikan'ny Madagasikara zany faritra vakina karatra Antsirabe zany mitovy an'ny aty ihany ny any samy miakatra ny vidim-piainana samy sahirana ho an'ny zava-misy dia zany rehetrarehetra zany ny ametrantsika amin'le hoe le fomba fiasan'le fitondram-panjakana raha raisina zany izy dia hoe efa misy tahotra marobe ao anatin'le fitondram-panjakana zany ka na inona zay le tenentsika nisy fotoana député Alain Ratsimazafy mbola tsy manetsika ny tongotsitsika akorintsika eto amin'ny miara-manonja fa vao mitentsika dia efa matahotra le fitondrana mbola tsy mihetsika ny afaravoatra ny président Marc Ravalomanana dia efa apetraka ny heritra eny Ambohimangankely apetraka ny tohana la mihazo any Mangamily iny makany Manjakandriana samy hafa any na nisy fotoana atsika tsarotsika tsara tany Soavinandriana dia any am-piangonana dia narahana mihitsy président Marc Ravalomanana
mbola tsy mihetsika firy ny RMDM ery amin'ny QG Belera de efa misavoritaka le fitondram-panjakana de iny zany tsika nandeha zany ny RMDM hoe ndao mba hampafantarina mivoaka ny zava-misy ary zoan'ny mpanohatra mba hampafantatra zava-misy député Alain Ratsimazavy de tena nivoaka daholo le régimenta be le miaramila io moa zany am'le hoe adidy amanandraikitra ny fitandrona filaminana mibaiko de mivoaka izy ireo fa hoe hevitra andaniny ato anatin'ny tany républicaine Madagasikara dia marobe ny tsy fandriam-pahalemana ary fatatsika hoe fanafihana ny tambasy tary misy pobasy tary misy zavatra ohatran'izao nitranga tany amina district tany amina commune ohatran'izao tena mijaly ary zay izy ny teneniko teo hoe tany amina toerana nandehanantsika tany faranerinary teo de mikaiky na tsy fandriam-pahalemana ny akamaroany vahoaka nefa dia mobilisena amina hetsika de mipetratsika mifantania député Alain Ratsimazavy taony lamina ihany ny tany Tsirabe tamin'ny sabotsy na vita zay tokony vita ihany ianareo ary le teo anivo fitondram-panjakana le saikano mobilisation vahoaka raha tsisy namaly ny antsony tena mba amenatra reo olona tsisy namaly le antso le hoe ndao tsika mpanohana arovantsika ny asa efa vita ijorotsika sisy fa tsisy namaly tsisy namaly fa nroatra nakaty amin'ny RMDM tery amin'ny CDA vaty fotsiny olona na de teo aza le fampitahorana intimidation sy le répression samy hafa natao tamin'le voaka de anaovana félicitation voakana Tsirabe voaka vakina karatra zany hoe marina fa tena hoy tsika hoe tena tsy afapo zahay fa tena tokony rodorodo maro zay kanefa noho zay lafinjavatra zay de noferatsika ihany zay satria tsika hoy isika teny député Alain Ratsimazavy teo de endry saingy mailo ihany koa tsika mba tsy ho tafajabaka ao anatin'ny velam-pandriky ny sasany satria ny sasany mety manomakomana zavatra hafa de itsika manana fitandremana be io moa zany de tsy hitoy tsy hijanona io fa hitoy any amina toerana fa député Alain Ratsimazavy Atsirabe ihany raha fitinina ny zavatra nisy namana faniry de tateraka somatsara araky ny fanambaranao teo ny fikasany tetỳ anivony RMDM namorony vahoaka tany amin'ny faritra vakina Karatsiny na de teo ary zay antsotra isan-karazany nyseho na teny an-dalana na tany toerana ny zavatra azotomy maloha dia ny hoe matahotra mafy amin'izany lafiny fanoherana zany ny eo anivony fitondram-panjakana mato ny ray andro mialohan'ny fotoana de mipotra daholo ny mpitandro ny filaminana rehetra nanao ny fanambarana ny mobilisation isan-karazany ireny rehetrareny de ataratra avy hatrany fa anao an'izay herim-pamoretan'izay ny fitondrana mariana nefa fa ny marina tsy mba maty ositsika ary ny foto-kevitra zay entiny ny fanoherana amin'izao fotoan'izao de foto-kevitra miainga amin'ny zava-misy iainany vahoaka zay tsy mifanaraka intsony amin'izay hoe natenain'izay ho an'ny mpitondra zany hoe nametraka mpitondra izy de ampijaly azy no ametrahany mpitondra ngamba tsy azotsika ekeny zany ary zay no manosika ny aty anivon'ny fanoherana tsy mitsahatra mijoro amin'izay le hoe fijoroana amin'ny fitakiana ny zo fototry ny vahoaka malagasy zay ary ihany koa ny fitakiana amin'ny afahan'ny vahoaka malagasy mba miaina ao anatin'ny filaminana na ara-tsosialy na ara-toekarena na ara-pandriam-pahalemana sy ny sisa satria de tena ao anatin'ny atao hoe olana goavana isika amin'izao fotoan'izao raha irositsika mahakasika ny tamin'ny asabotsy dia maro de maro ny olona ny tonga atao amin'ny CDA hitatsika moa ny horonan-tsary rehefa avy eo ary ny teknisianina moa de mba angatahana ny hoe mba efa anomana sady nzay hoe antso atarby fanetranana nataony lehibe ny mpanohatra zay de Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana nisy ny teny zay nataony ary fanetanana ihany koa amin'ireo mpizaika zay tonga tany atoerana satria ny zavatra iverina ho programa tao anatin'iny asabotsy iny de ny hoe fotoanan-doparitra ary misy mihitsy ny fakakevitra tamin'ireo vahoaka zany zay tonga teny atoerana ary nisy ny komity nandrafitra n'izay fekevitra navoaka tao anatin'izay fionan'izay ary amin'ny tapany faharoa moa rehefa avy eo de hitatsika eo ihany koa zany sy enitsika amin'ny alalan'ny hainao manjery ny votoatin'izay fekevitra nivoaka tany amin'ny faritra vakina karatra zay dia angatahana ny teknisianina raha efa vonona ny sary mahakasika ny zay le hoe fidirany
filoha marikarahaly manana mivantana tao anatin'izay fotoanandoha tany vakina karatra izay amin'ny politika sy ny olona rehetra zay tsy mitovhevitra am'zao fotoana zao miara-vory eo hitondoha zay nana vole fitondohan'ny mpikatoko ato anatin'ny firenentsika hitady vahaolana aza matahotra reo fidada manana vahaolana am'zao fahasahiranana de noho izany arao tsara izay tokony atao ahafahanareo mampiseho fa misy mpanohitra eto Madagasikara ary mpanohitra mijery zay asony vahoaka mijery zay anaovana ny fanovana mba handehany amin'ny lalana tokony aleny ny fitolana fa tsy anaonao foana na ampigadagada olona fotsiny noho izany isika mpanohitra koa tokony ho say tokony tsy atahotra eny ary ny fanio-kevitra roa tamin'ny zavatra nambarany président Marc Ravalomanana zany satria izy niditra mivantana nrenesitsika teo tany Antsirabe zany nandritry ny fionandoparitra sady fionan'ny mpanohatra iny zany tao amin'ny sedy avaty fotsiny resahantsika zany député Ratsimbazafy de hoe mpanohitra mijery zay asony vahoaka faharoa de hoe tokony hosa tokony tsy atahotra ny mpanohatra de zay zany porofoitsika zay hoe mijery zay asony vahoaka tokoa itsika satria tsy mijanona eto amin'ny miara-manonja fotsiny sika no miresaka fa de mandeha midiny fotony tsika tsy mijanona amin'ny hoe teny bypass fotsiny mpanohatra ka nanao fikaonandoha nasionaly tsy mijanona amin'ny mety hoe fandraisana an'ireo hevitry ny olona eny amin'ny QG ny fanoherana eny a Belera na hoe ny fidina filoha Marc Ravalomanana makeny amin'ny faritra samihafa sy le hoe reny redynamisation ataon'ny antokotika Madagasikara reny de misy hevitra marobe azy eny de midiny izy mijery zay mahasomy vahoaka ary miteny ihany koa satria le mahasomy vahoaka nge de zao mitsikera an'ireo zavatra zay mararo ny vahoaka sy tena hoe tsy tonga any anatin'ny vilany sy anatin'ny paosy sy kiainany vahoaka andavanandro fa eo ihany koa le hoe sa ary tsy matahotra ny mpanohatra eto Madagasikara de ny porofony fanoherana tamin'ny alalan'ny RMDM sy ny antokotika Madagasikara zany tsy tonga tany antoerana ngam député Ratsimbazafy raha ohatra ka nisy mifanambarana lehibe iny nataony teo anivon'ny montany toerana hoe tsy azo atao io fa andrainy andraikitray zay fa tany somatsara ianareo bro politika ny RMDM nanomboka ny Zoma de efa tany ary nisy mifanetana na Zoma atao amin'ny MPS tany toerana zay nataony jeune RMDM nataony RMDM nasionaly ihany koa zany tam'izay hoe hetsika lehibe zay député Alain Ratsimbazafy amafisiny zay satria tao tokoa ny fahasahina ho an'ny rehetra tsy atao hoe ny mpitarika ihany fa ny vahoaka ihany koa de nanana an'izay fahavononan'izay sy fahasahiny zay ary sorana avokoa ny rehetra maneho an'izany fahasahiny zany mijoro amin'ny fahamarinana ary indrindrindra de ny hoe amafisina foana zay fikatsahana ny mahasoa ny vahoaka malagasy zay matoa ny eny fanoherany maneho an'izay endrika tsikera hitany amin'ny lafim-pitantanana zay tsy mandeha araka ny tokony ho izay de tsy no hoan'ny tenany no jereny amin'izay fa no hoan'ilay vahoaka maro anisy eto Madagasikara zay tokony sitraka an'izay atsona hoe soa iombonan'izay raisitsika fotsiny hoe inona moa ny fandraisana andraikitra raisin'ny fitondram-panjakana zao manoloana an'izao fidiram-pianatra zao zay atao hoe maro anisa de maro anisa ny tokantrano zany amin'izao fotoan'izao zay sahiran-tsaina amin'izay fampianarana ny zanan'izay raha ny zavatra are tany amin'ny faritra vakina karatra iny de hoe midina aty amin'ny 20 isanjato ange sisy ny
ankizy afaka miditra an-tsekoly amin'ity taom-pianarana 2 sy ny 2 ity izany dia tokony andraisan'ny fitondram-panjakana fanapahan-kevitra goavana zany raha tena mitsinjo marina ny ahasoan'ny vahoaka izy fa tsy mitsinjo ny vahoaka izy matoa zavatra hafa ny mamaky azy ka iverena kely le tany vakina karatra teo dia ny hoe sa le vahoaka sa le vahoaka mijoro ary efa tena maharary azy io matoa izy manomboka maneho an'izay tsy fakasitrahana n'ity fitondrany ity zay nandray fitenenana rehetra tao izay mariako etona fa nisy ny solotena na ny vice président avy any amin'iny faritany Majanga iny nisy ny avany atao masina ao ihany koa ireo mpikambana pitarika any anivon'ireo faritra samihafa sy ny avy amin'ny atoko politika samihafa zay tonga tany toerana ka nitondra n'izay fanehoan-kevitra zay fa tsisy zay tsy mikaikaiky ny olona amin'ny fitangany vidim-piainana eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ka izay zany ilay iazakazahantsika ty anivon'ny fanoherana maneho an'ireny zavatra hoe asa tokony iazakazahan'ny fanjakany ireny mba hahafahana mamahany le olana fototra zay iainy any vahoaka amin'izao fotoan'izao saingy minimarenina moa ny fitondram-panjakana zavatra hafa mamay azy zay hitantsika mbola ambarany namana eo ny nahavariana azy indray tany amin'ny faritany Antsiranana sy ny sisiny dia hitantsika amin'izany hoe ity fitondrany ity ve mikatsaka marina ny asosy ahatsara ny firenena sa mijery an'izay mety tombontsoa manokana na tombontsoa an'olombitsy zay manodidina n'ireo mpitantana eo anivon'ny fitondram-panjakan'ireo ihany no isitraka an'izay hoe tokony fahalalana sy ny hoe ny fisitrahana amin'ny ireo famahana ny olana andavanandro fa le vahoaka zany dia tena sahirana eo foana ary tena zay no mahatonga atsika hoe tsy hokivitsika tsy hoketrakintsika fa ho amafisitsika foana zay fitakin'izay satria ireo vahoaka ireo tsy ndriky foana hoe ny vahoaka malagasy angeny nametraka atsika mpitondra ary rehefa tsy haitsika ny mamaly babena an'izay hoe fahatokisana nomena antsika zay dia ireo vahoaka ireo ihany no miteny hoe ampy zay avereno aminay fahefana avereno aminay fahefana ozan'ny vahoaka fa nisy fotoantsika nandefa an'izay orona-peo zay mihitsy Andriamatoa Filoha Iany Rajoelina tamin'izany fotoanan'izany taritolona ny teny an'le hoe izy manome fahefana dia izy ihany koa no maka amin'ny fahefana fototry ny hetsika an-dalambe zay antarihany zay ka tsapany tanteraka mihitsiny zany inona no andraikitry ny vahoaka eo anatrehan'ny zava-misy zany rehefa mpitondra zany tany Sénégal tany député Alain Tsimazafy tamin'ny fananerana azy teo tamin'ny sabotsy dia nidina an-dalambe vahoaka noho ny fiakarany vidim-piainana dia nidina an-dalambe ny vahoaka hoe tena tsy zakanay intsony zao fiakarany vidim-piainana zao fa tena manao zay tiany atao ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fitondrany tarihan'ny Filoha Macky Sall fa ny vahoaka nefa dia tena sahirana dia mitovy tsisy valaka amin'ny aty Madagasikara hoe miena le pouvoir d'achat na fahefan'ny vidy zay hividy entana PPN hividy ireo entana hilaina ny kojakoja ny fampianarana ny mpianatra ary indrindra ny sara-pitsaboana eny anivon'ny hôpitaly sy ireo fanafody zay ilaina zany dia nidina an-dalambe dia io moa tsy afaka amin'le mpitondra ihany satria rehefa misy midina an-dalambe dia efa tahotra ny azy dia mivoaka ny miaramila dia dimy voasambotra zany tany Sénégal fa ory zareo hoe tsy amialanaity fa hitatra any amin'ny faritra rehetra manerana ny Sénégal zany fidinana an-dalambe zany noho ny tsy fahazakana ntsony ny vidim-piainana iny avelakeo fa ampisaina antsika rehetra zany rehetrarehetra zany efa nambara teto tamin'ny fandarantsika ny amin'ny hoe ny fahasahin'ny vehivavy tany Afghanistan manoloana ny teritery nataon'ny Taliban satria ny Taliban nahazo fanjakana amin'izao fotoana izao dia rehefa tonga amin'ny fanjakana izy dia niferany daholo ny zon'ny vehivavy rehetrarehetra any Afghanistan ohatra hoe tsy mahazo mianatra tsy mahazo miasa tsy mahazo mivoaka ny trano raha tsy voamarina tsy mahazo miditra amina resaka tsena samihafa indrindrandrindra hoe any moa tsisa n'izany karaoke sy ny sisa zany tsy miditra bara manao tena le fitafy tena tsy hita mihitsy fa maso ihany mitazana ao anatin'izany tsy mahazo maneho hevitra tsy mahazo mijery fahitalavitra indrindrandrindra fahitalavitra zay vokarin'ireo Européenne zany marobe ireo zo rehetrarehetra tsy mahazo mitantana fanjakana ny vehivavy fa dia mikarakara ny ramoseo atokantrano rery ihany dia tena tezitra zany ireo vehivavy tany Afghanistan mafy be ny Taliban amin'izao fotoana izao mitondra fanjakana fa tafanidina an-dalambe izy ireo
nidina andalambe niaraka amin'ny pankarta sy banderola hoe avereny zonay de nanao zay erim-pamiretana zay moa zany ny taliban fa zao le fahasahina ny zava-dehibe hoe rehefa misy fahafahana rehefa misy zo zay vo hitsakitsaka dia tokony ampahafantarina zany na inona endrika zay mety ho tery sy fahasarotan'ny lalana zay deputé Ratsy Mazava nisy ny fehi-kevitra raha iverenantsika zay ahoana mikasika an'izay fehi-kevitra tapaka tamin'ny vakina karatra zay mialohan'ny anehoantsika an'izay fehi-kevitra zay moa de tsara ihany ny manamarika fa ny faritra vakina karatra zany ny faritra voalohany ny voahana na ny fampizara an'le fehi-kevitra tamin'ny fotoanando nasionaly de to bypass tamin'ny 23-24 juillet zay indrindra fa amafisiny eto fa mbola ito zany ny fitetezam-paritra ary anehoana n'ilay atao hoe tsy fankasitrahana araka ny tenenao atao amin'ny ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao de hitety faritra ny RMDM ampafantatra an'izay fehi-kevitra nasionaly zay ary ijery ihany koa sy anangona an'izay le hoe inona ny fehi-kevitra mahakasika indrindra an'ilay faritra anankiray ka aorianan'ny faritra vakina karatra zay nitsodehantsika teo iny zany dia mbola hoany amina faritra hafa ny ety anivo ny fanoerana raha efa ao moa ny sary sy ny feo namana teknisianina dia tsara angamba no andrenesantsika an'izay fehi-kevitra nivoaka atao amin'ny faritra vakina karatra zay de hiaraka anaraka an'izay tsika Fikanandoha régional ny mpanohitra faritra vakina karatra 12 septambra 2024 fehi-kevitra ho fampiarana ny fehi-kevitra tapaka tamin'ny fikanandoha nasionaly natao tany Antananarivo tamin'ny 17 sy 20 jolay 2024 dia nanantanteraka ny fikanandoha régional mpanohitra eto vakina karatra nandiniana ireo raharam-pirenena izay miteraka krizy maro sosiny indrindra ireo mahakasika ny faritra vakina karatra tonga maro nanatrika ireo solotena avy amin'ny distrika 7 mandrafitra ny faritra dia ny distrika Antsirabe 1 Antsirabe 2 Betafo Mandoto Ambatolampy Faratsiho ary Antanifotsy tonga nanome voninahitra izany ihany koa ireo solotena avy any Antananarivo ny faritra vakina karatra dia fantatra manokana amin'ny maha-mpamokatra azy indrindra ny ovy legioma voankazo isan-karazany ny ronono ary ny famokarana koa amam-borona eo ihany koa ireo orinasa maro samihafa nahatsapa ny mpanay anjara rehetra fa misy fiemorana izany famokarana mampalaza ny faritra izany satria tsy nataon'ny mpitondra na ny fanjakana fohy be na ireo mpitantana aty amin'ny faritra lahara-pahamehana intsony ny fanohanana ny tantsaha sy ny mpiompy nahatsapa ihany koa ny rehetra fa tsy mahafantatra ny tokony ataon'ny gouvernoura napetraky ny mpitondra ka manjaka ny didijadona sy ny fanavakavahana ka toy izao ary ny fehi-kevitra tapaka tamin'izany fikanandoha izany manamafy ny fehi-kevitra tapaka tany Antananarivo ny mpivory rehetra ary mitaky ny fialanan'Andriamatoa Andry Rajoelina izay tsy mahafehy-pitantanana ary tsy manana vina sy paikady mazava amin'ny fampandrosoana ny firenena tsy mahafehy ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta izay mikorotana ary samy manao izay tiany ka manala baraka ny firenena manamafy ny fitakina ny fialan'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana takina ny fandravana ny seny amin'izao endriny izao ary ny fanavaozana ny décret 2015-1404 izay mamaritra ny fomba fifidianana ireo zay mpikambana ao amin'ny seny ny filohan'ny repoblika sy ireo androm-panjakana mpanao lalàna ny sena ny anteny mera-pirenena ary ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia tokony tsy hanana fahefana anendry olona ao raha tsy tiana ho haleo tena marina ny seny takina ihany koa
ny fialan'ny gouvernoura mifaritry vakina karatra izay manao fanaparapahevana manao didy jadona ary manavakavaka tsy misy mangarara eo amin'ny fitantanana ny faritra ka manjaka ny kolikoly eo amin'ny fitantanana ny faritra sy ireo distrika rehetra izany dia vokatry ny tsifisian'ny mpanolotsaim-paritra tsy ekena ny fampiasana ny mpitandro filaminana ho fitaovana politika ka anaovana raha matahora sy fanaparapahefana amin'ny antoko mpanohitra sy ireo vondron'olona tsy mankasitraka ny fitantanana andraram-pirenena ny tafika malagasy ny gendarme ary ny polisy-pirenena dia takina mba hanaiky tsy ho baikony ny mpitondra sy ireo olombitsy mpibaiko ka ataon'izy ireo fitaovana iarovana ny tombotsoan'izy ireo fotsiny ihany takianay ny anaovana lahara-pahamehana na ny fanohanana ny tantsaha mba hahafahan'izy ireo mamokatra toy ny famerenana ny teknisianina misahana ny fanofanana ny tantsaha sy ny famatsiana masomboly sy ny zezika ilaina ny fanamboarana fikojakojana ireo lalana mba hahafahan'ny tantsaha mamoaka sy mitondra ny vokatra eny an-tseny tsy misy ny fandriam-pahalemana indrindra ny eny ambanivohitra takina ny hanaovana lahara-pahamehana ny fandriam-pahalemana mba ahafahan'ny tantsaha mifantoka amin'ny famokarana tsy zarizary ny sekoly ianarany zana-bahoaka ary tsy ampy sady midangana ny vidin'ireo kojakoja-pianarana ilain'ny ankizy takina noho izany ny fijerena ny sosialim-bahoaka mba hampidirana ny zaza mianatra ary hanatsarana ny kalitao fampianarana takina ny fanatsarana sy fampitaovana ny CSB sy hôpitaly rehetra ato amin'ny faritra vakina karatra amin'izao ady amin'ny covid-19 izao dia takina ny fanampiana ireo fitaovana fiarovana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana natao teto Antsirabe ny 12 septambra 2020 akasitraka tompoko tena matevina dia matevina mihitsy ny fihekevitry ny député Alain Ratsimazafy ary mahafoaka amin'ny fiainany voaka amin'ny ankapobeny fa mbola nisongadina tao moa zany dia hoe takina ny fialan'ny mpitondra zao fotoana zao zay tarihan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina dia eo ihany koa ny resaka ACS ny fanamboarana zay lalam-pandrenana zay io moa zany dia mazava ny mpanohatra hoe tokony hizorana ny Repoblika Fahadimy raha amin'izao endriny zao satria marobe rehefa endrika tsy fanaran-dalàna ary tokony hisy fandaminana vaovao eo amin'izay hoe toeran'ny Repoblika zay dia voakasika tao anatin'izay ihany koa ny fiainana amin'ny ankapobeny vakina karatra fa indrindra dia ny hoe hametra-pialanga gouvernoura amin'izao fotoana zao député Alain Ratsimazafy ao mafisoko kely ianao amin'izay zay fihekevitra zay hoe mitaky ny fialan'ny gouvernoura ny vahoaka any amin'ny faritra vakina karatra iny noho ny fanapara-pahefana sy ny didijadony ary indrindra ozy izy ny sin'izany ohatrany hoe fanapara-pahefana sy didijadona ataon'ny gouvernoura zany dia noho ny tsy fisin'ilay antsoina hoe mpanolotsai-paritra dia manao an'izay tiany atao izany gouvernoura zany ka zany anisan'ny tena hoe mizaka ny tseraneny ny vahoakany no ireo antso-zay isan-karazany indrindra ho an'ny olona zany zay tsy mitovy hevitra na tsy manara-dia an'izao fitondrany zao dia tena hiaran'izay ary porofon'izany moa zany iny zavatra nitranga tamin'ny asabotsy iny hoe natao avokoa ny fomba rehetra tsy ahataterahany zany fionana ny vahoaka sy ny mpikatroka na ny mpitarika RMDM zany tamin'ny asabotsy iny fa tsy nanakana ny olona ny iona zany satria zay le hoe zay le heram-bahoaka zay ny vahoaka rehefa
manana an'izay fahavononana sy fahasahiny zay a de miroso izy iverenako kely moa mahakasika an'le vonimboaka tsy njara-pahefana satria voalaza tsara ao anatin'ny lalam-pandroenana fa ny commune ny faritra ary ny faritany ny atsoina hoe vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana ary ireo rafitra reo a dia iarahana amin'ilay atsoina hoe filakevitra amin'izao fotoana zao a de sady tsy ny fodiana izany lehibe an'ny faritra zany na ny gouvernoura satria tokony andalo fifidianana zany zay andraisan'ny vahoaka feno valambe folo taona anjara ao anatin'izany fifidianana zany fa tsy nisy fa notendrena amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny gouvernoura lalam-pandroena zay manitsaka an'izay lalam-pandroena iny moa efa naverimberitsika teto hoe tsy vao indray mandeha nge io fitondrana io nanitsakitsaka n'ity lalam-pandroena n'ity eny fa nanianarany atsoina hoe lehibe an'ny faritra lasa gouvernoura aza dia noezanana vily fotsiny hoe mitovy ihany ny asan'ireo fa ny anarana fotsiny no samihafa katria le gouvernoura nentina nanaovana fampelezan-kevitra tamin'ny fotoanandro de terena fotsiny ifanaraka amin'izay ilay anarana nampitondraina nireo tompony andraikitra ny faritra reo ny zany faritra zany na ny commune na ny faritany zay resantsika de ireny be ny tanàna zany na ny lehibe ny faritra na ny lehibe ny faritany reny de tokony mandalo fifidianana ary voalaza ny lalam-pandroenantsika zany nanana fotoana ny fitondram-panjakana nahafahana tokony nanao an'izany fa nohony ny kajikajy politika ny fahitantsika azy dia tsy samyroso amin'ny fifidianana zao fitondrana zao fa aleony manendry ary ahafahany mamilivily an'izay atao hoe mitondra makany amin'ny tombontsoan'ny ireo olombitsy ireo fa tsy mijery kosa an'le hoe inona ny maso sy ny manaraka ny lalàna eto amintsika satria anisan'ny zava-dehibe andrekina ny firenena anankiray zany lalam-pandroenana zany nefa izany mihitsy ny vohitsakitsaka amin'izao fotoana zao ary na le filoha-pirenena raha moa tamin'ny fienianana de anisan'ny nametraka ny hoe tokony hiaro an'izany lalam-pandroenana zany toy ny anak'Andriamaso fa tamin'ny andron'ny nanaovan'ny fienianana ihany angamba zany nataony fa ny zavatra misy hitatsika amin'izao fotoana zao de afandikan-dalàna maro ary sesilany no mitrangy eto amin'ny tany sy ny fireneny fa indrisy moa fa le vahoaka malagasy de mbola atao hoe mbola tsy tonga ny fotoana ahafahany maneho amin'izay hoe tsy zakatsony ty efa tsy mety fa miainga atsikakely izy io ary mamoan'izay ny ataontsika atao amin'ny fanoherina io deputé Alain Ratsimbazafy amin'izay lafin'izay fa misy zavatra tsaroko tampoka deputé Alain Ratsimbazafy amin'ny resaka lalam-pandroena manko ianao vao tamin'ny sabosy teo no nakalazana zany tsy hoe nakalazaina zany fa notsarovana ny faharoapolo taona n'ilay tranga lehibe tany Amerika zany ilay asa fampiororo 11 septembre 2001 zany lay tao amin'ny World Trade Center le tany Pennsylvania dia nisy moa zany lay hoe asa fampiororona zay nataony ny voatondro ny Al-Qaïda no voatondro nanao an'izany ary dia nandona an'ireo toro ngezabe zany ny tena cible moa zany de hoe ny atao Maison Blanche sy Pentagone zany na ny eo anivon'ny lay sampapitsikilovana lehibe zany ho andrareo Amerikanina zany sy ny lapan'ny flo zany fa na Amerikanina ny Amerikanina aloha zay indrindra fa nivadika taty am'le tour le izy zany taty am'le World Trade Center zany fa zavatra tiako atongavana an'izay de zao nanao fitsidiana tamina sekoly maraina n'iny mihitsy zany trangana iny i George Bush le George Bush zany flo tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2001 de nandritry n'le fitsidiana nataony George Bush zay nitafa tamin'ny tampianatra izy no nahazo vaovao lay garde corps zany maromaro ny George Bush de ty ivelana de nahafantatra hoe misy acte ohatran'izao mitranga eto Amerika de mibitsibitsika am'le dirikaby niaraka tamin'ny George Bush izy hoe ramose misy zavatra ohatran'izao de nieritreretiny rehetra hoe tsotsotra le izy de miverina fantelo n'lay mpiandry na garde corps ny George Bush zany resaka tamin'le dirikaby hoe tena zava-doza satria ny World Trade Center ny Pennsylvanie sy sisa zao ny vo ary misy fahafatesan'olona maro be de iny lay dirikaby no niazakazaka nanatony na George Bush zay mbola nresaka tam'le ankizy nresaka tam'le directrice sisa nampifalifaly le ankizy satria tao anatin'le calendrier sy le azandany le hoe hitsidika trano-tsekoly de rehefa miboditsy an'le dirikaby teo George Bush hoe zao zava-misy
misy manafika Amerika. Zay mihitsy ny teny nataon'le dirika hoe misy manafika Amerika vony World Trade Center tafiditry ny asa fampirona efa fantatra fa betsaka maty ary menjera ny trano sisa manodidina ny 3 arivo tanoany maty tamin'izay fotoana zay ary efa nahetsika daholo ny ratsana fiarovana rehetra sy ny tandro filamina rehetra. Ny réaction voalohany nataony George Bush dia taitra izy novitany aingana ilay fiona tamin'ny ankizy zay tsy nampiseho endrika mihitsy izy manana problème ny Amerikana fa nivitany aingana izy dia mivoaka izy zao ny zavatra nyresahany George Bush raha nambaran'le dirika aby dia hoe eto filoham-pirenena Amerikana hiaro ny vahoaka Amerikana sy hiaro ny lalam-panorenana. Zay no ny fidianany vahoaka noho izany tsy avelako mora zao zavatra zao ndao sika iroso andeha. Zay le tena tiako atongavana hoe le filoha dia mahatsapa amina zava-dehibe ny hoe hiaro ny vahoaka Amerikana ary hiaro ny lalam-panorenana. Dia zay zany ny atongavantsika ny adevitra ty amintsika imoa ataoko karazana fonoteny député Alain Tsimbazaza satria voaingana izy dia nitsarovana dia niraisintsika atao anatin'izay adevitra zay ny hoe tena miaro an'ilay vahoaka malagasy ve le fitondram-panjakana le filoham-pirenena satria zao zavatra hitantsika zao le pauvreté généralisée fahantrana miopapana sy le hoe efa tena nambarana teo hoe 20 isanjato angamba no fahafahana miditra an-tsekoly na le taux de scolarisation ho an'ny vahoaka ary betsaka raha ny eto andrenivohitra amin'izao fotoana zao dia betsaka no tsy manana fahafahana apiditra mpianana maika moa fa ny any ambanivohitra zany dia zany rehetrarehetra zany hoe aiza ny fitondram-panjakana zany manoloana zao hoe tena karazana mihitsy le izy hoe tena fahasaram-bahoaka tena lalina sy fahandrana lalina fadiran'ova aloza miatra mihitsy io nefa tena miatra le izy satria fiainany voaka isan'andranandro sy le hoe hiaro ny lalam-pandrenana ditsika hoe zany lalam-pandrenana zany ngamba efa tsy resahana tsony satria zany izy ny nanao azy fa izy ihany no manitsaka azy député Alain Tsimbazaza. Eo indrindra ny tena mahafalalana na manafaniry satria raha mahita ianao sy mandre ny tenin'ny filoham-pirenena Amerikana araka ny nambarana teo dia zany ka tena tompona andraikitra fa mifanohatra amin'izany no hitanao eto Madagasikara toa mifanilaka andraikitra azy no hitanao eto raha manoloana ny zavatra iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana zao toa milaza atao hoe manipôla ozy izy ny tanora fa tsy sa mandray an'izay andraikitra tandrify malona an'izay hoe filoham-pirenena ako prime ministre ako mpikambana ao anivon'ny gouvernement ako izany dia tsy napetrapetraka fotsiny nareo mitazona an'izany andraikitra zany fa matoa nareo manana an'izay andraikitra ambony zay dia natao anavitra an'le vahoaka sy anampy azy amin'ny manahirana azy ary efa nambara teo ihany koa ny hoe ianareo no tokony modely amin'izany fanarahana ny lalàna zany fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia mifanohatra amin'izany no hitantsika namana faniry ka dia tena mampalahelo hoe asa hoe rovina ty firenena malagasy ty no androso ary rovina ny toetsaina malagasy no tena hoe hikatsaka an'izay fanasoavana ny vahoaka maronisy zay eto amin'ny tany sy ny firenena engany mba ao anatin'ny fotoana fohy mba hanova ny fomba fijeriny zao fitondrany zao fa rehefa tsy handray ny fanapahan-kevitra amin'izay atao hoe fanovana ny fomba fijery zay dia ndretotsika vahoaka malagasy ngamba fatatsika fa misy fetrany avokoa ny zavatra rehetra zay ny am'tinanazy angamba député Alain Tsimbazaza le teny président Marc Ravalomanana teo ny amin'ny hoe tokony hosa ary tsy atahotra na ny anivony fanoherina fa zany koa dia mitaky ny andraikitry ny vahoaka rehetra zany sika moa zany dia hoe matotsika mamokatra an'izao fantarana zao dia apafantatra ny zava-misy eto anivon'ny firenena ary itsika koa dia eo anatry an'izany dia manana didy manandraikitra hiresaka any vahoaka na tsirabe zany dia efa valala be mifo izy amin'izao fa tsy valala be mandro dia nataony atsirabe ho atsika vahoaka malagasy mare dia veritsika fa tokony vitantsika ny ijoro anatin'izany hoe na teo aza lay fanambarana hoe tsy azo atao mamory olona no terena tsy azo anatsirabe satria efa nazo atsika zany tamin'ny fitsangatsanganana député Alain Tsimbazaza tsy navela hiazo an'ny merikasina ny mpitsangatsangana fa nahavita dia tongotra amina kilometatra maro mpitsangatsangana eritreretra zany miala avy aty Tanjombato miazo amin'ny bypass hatrany merikasina
tena tsy latsaky ny 5 kilometatra ny zany de pitialaira tsy mazava fa tonga ny vahoaka zany rehefa hoe voniny izy tiany io tapa-kevitra izy tahaka n'izany ihany ko nisy koa ny fodina nandeha tongotra fa tonga an'izy ireo zany de pitialaira tsy mazava de zay zany zay foto-kevitra sy fahafisahina ifampizaran'izay no apetraka amintsika amaraparantsika de pitialaira tsy mazava fahombiazana zany ve amin'ny akabeany dita amin'ny vakina karatra fambiazana tokoa ny ditany vakina karatra satria dia nahafahana niona tamin'ireo vahoaka aloha ary nandraisana ny etaetan'izy ireo manoloana ny fiainam-pirenena ary koa nahafahana nanatanteraka an'izay atrikasa nahafahana namoaka ny fekevi-paritra moa zany tamin'iny dizy natao tany iny zay anehoana foana ny fakasitrahana sy fakatelemana ho an'ny rehetra zay nandray anjara tao anatin'izay fionana zay ary nafoy andro nafoy fotoana ny rahana ny dinika ny raharam-pirenena ary indrindrindrindra ho an'ny faritra vakina karatra zay hitantsika fa nisy tsaokevitra manokana na dia teo ara ny tsaokevitra nasionaly dia misy ny fahasamihafany eo amin'ny faritra tsirairay ka ireny fekevitra mivoaka ireny dia oentitsika hiasana ato anatiny ty anivon'ny fanoherana zany ahafahantsika mitaka an'ireo zay ataontsika hoe tokony ampanjakainy ato amin'ny tany sy ny firenena kanefa de tsy voahaja amin'izao fotoana zao de fa misy ireo teboka maromaro azy hitantsika tamin'ny fitoanando nasionaly fa nisy 9 izy ary nisy ihany koa iny fekevitra paritra iny dia entanina moa zany itsika vahoaka tsiray aby satria misy ihany koa ny anjara andraikitsika tandrify manoloana an'izay fampanjakana ny rariny sy nitsiny eto amin'ny tany sy ny firenena zay koa dia entanina tranotsika mijery an'izay hoe inona no mety andraikitra ary inona ny andraikitra ao satria dia firenena sy fanjakana zay iombonantsika menakavy izy ty ary ny asoa sy atsara an'ity firenena ity ny mahatonga atsika mijoro hatramin'izao fotoana zao dia eo moa zany ny fandaminana isatsokajiny ary efa mamaraparana ihany koa ny fandraisako anjara ato anatiny ny fandarana miara-manosy ty fa de tsy adino ny maneho fisaorana ny amin'ny lafiny ara-teknika isika mpandray anjara ato anatiny zany fanetanana eto miara-manondro zany ary indrindrindrindra isika voaka malagasy zay nanaraka izao fandarana izao de mbola etona moa no ampahafantarana atsika fa ho avy eto ihany koa ny solombavam-bahoaka vao voafito tao amin'ny distrika Navaradrano Andriamatoa Jery Andriambolaina zay efa mimako manao izy andray ny plateau ary fampitafa sy fampitinika amintsika vahoaka ihany koa amin'ny zay raharaha zay tokony ifampitana amin'ity maraina ity makasetraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy de misaotra ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafeto amin'ny disika na Tsimrantsika ialaira Tsimbazafy zay niara nanao tatitra tamintsika tena niompana tanteraka ny ditany Tsirabe tany vakina karatra ny faneho-kevitry député ialaira Tsimbazafy tamin'ity andro antsika satria izy moa zany no azo lazaina hoe solotenantsika nandeha tany atoerana niaraka tamin'ny birao politika sy ireo ampitarika eo anivon'ny RMDM zany ka mba nahafahantsika ny aina ny zava-misy ary nitondrantsika ny orona-peo reny ny hoan'izay tsy tany antoerana zany no lazaina hoe adiditsika ary aza misaraka amin'ny miara-manonja zay resaka ataontsika eto satria ambarako mandrakariva resantsika de hoe iainga eto amintsika eto reo fanazavana samihafa ny toromarika ny lalan'ny tolona sy ireo zavatra rehetra tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy isika no miresaka amin'izany ary dia manao an'izay hoe etsika mifanaraka an'izay zava-misy zany tsika fa tsy hoe mandehandeha ho azy akory na miteniteny foana eo tsika de mampirevy vahoaka eo fotsiny tsika de mitondra fantsikely samihafa na sala amin'izany fa misy hetsika mifanaraka an'ireny zavatra resantsika ireny zao tsy mety zao no tokony atao de mijoro manaraka izany tsika efa etako aketo indray Rina Arabe Mananjara satria efa mivoninao ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika Navaradrano Rina. Iny ary mitoetrano ny miara-manonja eto amin'ny MBS arahanao ihany koa amin'ny Radio Mata ary arahanao amin'ireo tambajotra maro samihafa marina daholo zay nambara rehetra teo
ary ao anatin'izay no tsy maintsy eritreretana hoe ahoana ihany zany ny hoaviny ity Madagasikara ity, fanontaniana goavana io, ahoana no hoaviny ity Madagasikara ity satria hatreto aloha na inona tenenina de mbola maizina mihitsy izany hoe lalana izay andehanana izany, mbola tsy de misy hoe tara-pahazavana izay hita satria na ny taremarika na ny zavatra iainana isan'andro amin'ny lafiny rehetra mihitsy io dia manamarina sy manapirofo an'izay hoe tena mbola maizina ny lalana ho antsika eto Madagasikara amin'izany resaka hoe fandrosoana izany, amin'izany resaka hoe fiainam-pirenena miroso any amin'ny tsaratsara kokoa izany. Nefa eto amin'ity Madagasikara ity no tena misy ny atao hoe ato rehetrarehetra mihitsy raha izay no azosika ilazana azy, ary ny angaran'Andriamanitra mihitsy ity Madagasikara ity na ny toerana nasiany azy ary eo amin'ny zao tontolo zao de nataony nosy, tsy nataony nosy kely ohatran'ny nosy izay hitantsika reny afa nataony nosy lehibe ary tsy vitan'izay fa nasianya ny karazan-javaboary isan-karazany mihitsy ary ny malagasy izay mena ao anatiny zany dia tena hoe nomena ny tena hoe io ary ny afahana miaina, saingy tsy hainy atao hoe tsy hainy mpitatana ny mitondra ny vahoaka izay hoentiny amin'ny fandrosoana tena izy ka ahafahan'ilay vahoaka zany miaina amin'ny tena hoe arena izay eto amin'ilay firenena malagasy. Inona ny tsy misy eto? Ny toetrandro isan-karazany mihitsy, ny zavamaniry isan-karazany, ny tany midadasika, ny ranomasina ananantsika tena hoe ananantsika daholo zany ny eny amin'ny rivotra sy ny abakabaka eny ananantsika ny zavaboary, kanefa de mbola mahantra foana isika. De ao moa ny sasany misy amiteny ka mety zany angamba ny lahatra sy ny sisa diso be zany, tsy marina mihitsy zany fa ny zava-misy ataony eto amintsika ihany no mahatonga ny tsy fahombiazana, ary be deaibe no mitondra an'izay fanamarian'izay. Efa eto akaiky teto député Jerry Randriambolaina izay voafita ao amin'ny distrika ny Avaratrano amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara. Faly miarabanao député, ianao moa de efa mpisehatra eto amin'ity miara-manonja ity dia omeko anao avy hatrany aloha fitenenana ary eto am-panomboana. Ya dia faly miarabanao namanarina Rabe Mananjara, miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka azy fandarana zao miaraba manokana ny distrika Navakatrano tena koa izay anisan'ny distrika iandreketako moa zany dia manao kokoa manokana ho an'ny vahoaka Navakatrano tsy vaky folo. Eny ary izay no ela député Jerry Randriambolaina fa miresaka kely aloha hevitra anankiray tsika sy anao amin'ity fotoana ity dia tsy inona moa zany fa momba n'ity resaka hoe ainao manjery mpanjakana moa no fiteny maro azy, fa raha ny tena izy de hoe ainao manjery mbahoaka, ainao manjery ny malagasy zany ary tiano tenena am'izay de hoe ny radio nationale malagasy sy ny télévision nationale malagasy zany na ny RNM sy ny TVM. Io dia ainona foana faneho-kevitra, ao ny milaza hoe tena atao any mba hafantarana ny zavatra ataon'ny fanjakana io satria misy amiteny tsy manao ininona mihitsy amin'ny fanjakana de alefa ao ny vaovao isan-karazany. Ao no miteny hoe ampiaro amin'ilay tena anarany ilay ainao manjery zany TVM, RNM nationaly, dikan'izany nationaly zany tsy misy hoe ianina ihany na sokajiny ianina ihany fa rehefa nationaly tompoko dia isika menakafy, isika malagasy zany no tokony hoe igioka ny tombontsoa azo avy amin'ilay
ainao manjery zany ny fanehonkevitra maro isan-karazany zao tsika ty amin'ny taona 124 ohatra ny mbola mieritreritra ohatra mbola miverina ny tany amin'ny 770 sy arivo foana le situation fa tsy misy fivoarana kanefa izay atao hoe tsy eo amin'ny fitondrana dia hatramin'izay vao mpitaona mifandimy zany dia mitsikera ny mpitondra fanjakana ary tia fitondrana amin'izao fotoana zao ity dia tsy teo amin'ny fitondrana tamin'ny fotoan'androny ary nitondra tsikerana maivay tamin'ny fampiasan'ilay mpitondra ny firenena tamin'ny fotoan'androny ny fampiasana ny RNM sy ny TVM ahoana ny fahitanao an'izay ianao raha teo olom-boafidy sady ao anatina fahefana mpanao lalàna efa be dia be ny texta vakeny efa madilo mihitsy nysofiny andininy zao fa ny vahoaka mijery aty ivelany dia hoe ohatra mbola tsy araky ny tena izy ny fampiasana azy ndahoary ia marina tokoa zany namana Rina Rabemananjara satria raha ny tantara tokoa no atao iverena tsitsakely dia anisany hoe zay mpitondra rehetrarehetra mifandimy teto amin'ny tany sy ny firenena dia nanao an'io TVM io ohatran'izao sy ny RNM ihany koa zany ohatran'izao hitantsika amin'izao vaninandro iainantsika izao zany atao fitaovana zany tena hoe fitaovana ho ampiasain'ny mpitondra fotsiny izy io zany hoe avy amin'ny alalan'io TVM io sy RNM io zany anehoan'ny fanjakana na mpitondra fandimby teo ny atao hoe fanadiovan'ny tena na fanatsarany tena na ihany koa hoe ampisongadiana ny zava-bitany dia izay zavatra zany ohatrany hoe lasa tsy mipetraka ntsony amin'le hoe fitaovam-panjakana le RNM sy TVM fanjakana égal vahoaka satria ny antony tsisy olona ivelan'ny mpitondra fanjakana loatra tafiditra amin'izy io tsisy olona afaka manao hevitra ao tsy misy olona afaka miteny indrindra fa ny hoe mpanohatra ohatra antsika zany izany hoe aiza ho aiza zany ny hoe demokrasia to amin'ny tany sy ny firenena izay indrindra ary fitaovam-panjakana io na RNM na TVM io dia manana lalam-pandroenana misy tamitsika dia afaka miditra ao ny mpanohatra manao hevitra ary voy izay zavatra tiany vozina sy tiany ampahafantarana vahoaka malagasy zany rehetrarehetra nefa dia tsy hita namana Rabemananjara amin'izao fotoana izao fa tena hoe olona voafidy sy olona voafetra ihany no afaka miteny amin'ny aina manjery-panjakana io sy vanina mihitsy raha zay ny azo ilazana anazy satria maninona eo zany dia azo hitarafana ny hoe aiza ho aiza na marina zany ny fangararana eto amin'ny tany sy ny firenena satria raha ohatra ka misy aina manjery-panjakana ohatra nyreny no tsy avela hidiran'ny olona zay mety hiteny zavatra tsy mety na hiteny zavatra mety hoe manotohana an'le regime tsy tena hoe manotohana moa zany fa ataontsika anatin'ny fanompoanoerana dia tena hoe mampanelina lakilosy ary indrindrindrindra miteny zavatra tsy mety ary manitsy mihitsy ny zavatra ataon'ny mpitondra zay mety hoe amarina ty fireneny tiany akady raha zay ny azy io lazana anazy satria raha ny zavatra tsapa sy hita hoa dia maro ireo atao hoe olona zany te hitsofoka anatin'ny aina manjery-panjakana io ary anisan'izany raha ny tantara no jerena dia nisy mihitsy tamin'izay teny amin'ny 73 député dia niditra tena nangataka atao hoe tena forsena mihitsy nidirana tao anatin'io aina manjery-panjakana io ary tamin'izany fotoana zany aloha dia tsy ohatrany tamin'ny andro teo aloha no fomba nidirana atao kosa satria ampahendrena no nidiranay tao ny fampiresana ny tamin'ny tompon'andraikitra ny vatana rehetrarehetra tao satria taky an'izay atao hoe tsy fahalalan'ny olom-pirenena rehetrarehetra miditra anatin'ny aina manjery-panjakana io ary anisan'izany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao niady an'izay zavatra izay 73 député tamin'izay fotoana izay hoe aleo alalaka ny fidina ato amin'ity aina manjery-panjakana ity aleo hiteny atony atao hoe mpanohatra na ny fanoherana na ny olom-pirenena rehetrarehetra zay te hanao hevitra tonga eo amin'ny toerana nefa izy amin'izao fotoana izao tsy mbola hita ihany zany zavatra zany zay zany le mametra-panontaniana hoe rehefa tsy eo amin'le toerana ianao ainao miady an'le zavatra nefa rehefa tonga eo amin'le toerana ianao tsy ampiarinao akory le zavatra nitakinao tamin'ny fotoanandro hoe fantatrao sy nieritriretinao fa asoan'le vahoaka malagasy ny zavatra le nitsikeraina indray ary mbola maverina indray ary mbola mafisina indray mbola mafisina mihitsy ary tena hoe tena fitsiron-dry zareo mihitsy io aina manjery-panjakana io
mba tsy afahantsika miditra ao anatin'io télévision malagasy io ka zany retraretra zany mametra-panontaniana ho télévision pirenena sy ny radio pirenena mametra-panontaniana satria hoe rovina zany vao tonga amin'izany hoe mangarahary zany tsika rovina vao tena hoe ampiarina eto amin'ity firenentsika ity zany tena hoe démocratie tena izy zany satria zavatra hita amin'izao fotoana zao dia kisarisary namana Rabe Mananjara zavatra lazain'ny vava hafa zavatra tetatran'ny fanjakana hafa ka zay indrindra mantsy satria miaraka miainana io zany ny isika mianakavy amin'izao fotoana zao raha resaka hoe hainao manjery mpanjakana le fanjakana hoa egalina vahoaka io satria raha hainao manjery mpanjakana zany hainao manjery mbahoaka zany dia ny fandraisana anjara ny le vahoaka amin'le firenena zany no entina ampanodonana an'io andoavana ny karama mpiasa ao hikarakarana ny fitaovanao marina hoe misy ny fanomezana avy amina hoe mpiara-miombonantoka amin'ny any ivelany misy an'ireny formation ampanaovana ny technicienne sy ny mpanao gazety sy ny zay hoe ratsa mangaika rehetrarehetra ao anatin'ilay hainao manjery mpanjakana misy fanampiana avy any ivelany fa ny tena hoe mizaka an'lizy aloha dia tsy ny olona manohana ny fitondrana ihany iny no mamelona an'io io ereny mastevm io averiko indrem-pandeha tsy ny olona izay manana foto-kevitra manohana ny fitondrana ihany no mampiodina an'io hainao manjery mpanjakana io fa ny vahoaka iray manontolo zany hoe na foto-kevitrinona raha an'le olona na foto-kevitrinona raha an'le olona rehefa olom-pirenena izy mandohetra izy dia mampiodina ny hainao manjery mpanjakana ka maninona le olona izay manana an'izay contribution zay no tsy manana zo hiteny sy aneo hevitra ao amin'ilay hainao manjery mpanjakana zany na hainao manjery mbahoaka satria raha tadiditsika tsara tamin'ireny 91 reny eny talohan'ny 91 tadiditsika tsara fa nisy hoe tamin'ny andron'ny fitondrana révolutionnaire tamin'ny fotoan'andro zany dia rehefa nandeny vaovao dia ny resaka hoe tena zay foto-kevitry ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana zany no natosaka tao dia misy mibaiki pitilomana dia mandeha ny oye sy ny sisa maharitra adiny ray sasany vaovao isakariva dia chaîne anankiray ihany nefa rano dia mipoaka ny taty amin'ny 1991 dia ny mpiasa tao anatin'ilay hainao manjery mpanjakana no mivoaka taty amin'ny arabe dia teraka ny radio feon'ny vahoaka tamin'izany fotoana zany moa tsy akely fotsiny fa raha ny fahitany ny solombavamboaka jery raha nyremolaina azy misy miteny mihitsy hoe ny tsy fahafahany hoe mampiatra ny tena demokrasia amin'ny hainao manjery mpanjakana dia anisany ihany koa mampiseho ny fantsana lalam-panorenana mety ahoana ny fahitanao an'izay zay mihitsy ilay izy ny antony mantsy dia raha ny olom-pirenena rehetrarehetra zany malala ny lalam-panorenan'io dia te hampiatra an'io araka ny tokony izy kanefa ny araka ilay tenena teo hoe tsy manana loatra an'izay fahafahan'izay ny olom-pirenena tsirairay satria na amin'izao fotoana zao ianao manarena Rabe Mananjara raha vao miteniteny kely zavatra tsy mety ianao dia efa samboriny gadrainy eo zany mahatonga ny olona hoe tena hoe mandefitra manana ny rariny na dia manana zo ary izy andeha aneo hevitra any amin'ny hainao manjery ny mpanjakana zany ary io dia anisan'ny zavatra anankiray mampitatra ny sain'ny vahoaka ihany koa satria zany hainao manjery mpanjakana zany dia manerana Madagasikara aloha ka raha misy atao hoe vaovao tsara ho fantatry ny olom-pirenena rehetrarehetra manerana ny nosy ary dia be dia be ireo radio tsotra na radio privé radio local tsy mahenika amin'ny Madagasikara dia amtony hainao manjery mpanjakana to zany tokony ho afahan'ren'olon-dreny mampita zay atao hoe zavatra tsara ho fantatra zay zany dia noho tsy afahan'izy ireo manao zay zay zavatra zay dia lasa any am'tony tambajotra serasera tambajotra sosialy tony any amin'ny Facebook no lasa manaparitaka le zavatra le olona nefa amin'ireny atao hoe Facebook reny dia ndraindray misy tsy voafetra
misy tsy voafehan'ireny olonireny na mipartage ataon'ireny olonireny le zavatra ho aparitaka de lasa leny olonireny reny lasa sanatria voentika sy lasa atao hoe voagadra ny antony tsy tokony anagadraina anaizy satria lasa mitombo le zavatra tokony ampitaina raha zavatra kely fotsiny ataoko hoe vaovao ndrombavana telombavana tena ampitaina rehefa mandeha any amin'ny tanambazotra serasera azy de misy mampitombo iny de lasa satria le sira o zay raha zay ny azo ilazana anazy misy manisira le olona le mamoaka an'le vaovao amin'ny Facebook mantsy tsy mpanao gazety tsy mpanao gazety samy hafa tanteraka mihitsy ny vaovaovoaka amin'ny mpanao gazety sy ny olon-tsotra ka raha ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia hita taratra hoe tsy mamme ny tena zavatra tadiavina ho an'ny be sy ny maro zany lay ainao manjery mpanjakana raha ny fahitana ary miverimberina foana zay atao hoe tsikera izay dia araka ny tonga ny tenenin'ny député Jerry Randriamilaina teo hoe lasa any amin'ny Facebook no mitobaka zany ny vaovao nefa ny olona mamoaka vaovao any amin'ny Facebook tsy mpanao gazety izy fa araka ny teny teo hoe eo le fait zany na le hoe zava-misy fa atosiky ny fetanam-pony izy de lasa miova tsy araka ny tokony izy zany lay fahatongavany lay vaovao any amin'ny tokony antefany azy ka raha zay vanim-potoana lavabe zay député Jerry Randriamilaina no jerena amin'ity le hoe hainao manjery mpanjakana ity de misy miteny hoe anisany miteraka fahatrana ho an'ilay firenena ny fisian'ny toejavatra tahaka an'izany mety miombokevitra amin'izay ve ianao sa hoe mety manana hevitra fa raha hoe zay no raisina zany miombokevitra amin'izay ny antony moa tsy de hoe io hainao manjery pirenena io moa tsy na hainao manjery mpanjakana ny TVM sy ny RNM mantinao ambary eto dia reny fitaovam-panjakana reny tokony isy fitaizana ho an'ny vahoaka malagasy tokony isy koa zany natao hoe fampitana sy fanetanana ny olom-pirenena eny fotony ohatra ny tamin'ny taloha de misy mihitsy le fandarana manokana hoe ho an'ny resaka nisy hoe vatoeka tamin'ny fotoanandro misy ihany koa le atao hoe didy amandalana zay tena hoe fampianarana ny olona mihitsy afantatra ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena re zavatra zany taloha hoe mpivarotra ianao de tokony mifantatra lalàna momba ny fivarotana zany ny olona mpandrarà le olona tokony anana mafantatra ny lalàna fehan'le zavatra atao zany olom-pirenena rehetrarehetra amin'izao fotoana zao nefa tena hoe raha mpivarotra zao tsy fantatra akory ny lalàna ny fehana de lasa manaonao foana zany ao anatin'le izy ohatra zay ko zany ny olona rehetrarehetra zany ao anatin'izay zavatra zay zany zavatra zany tsy misy tsony amin'ny hoaina manjery mpanjakana io zay mahatonga ny olom-pirenena manaonao foana ary mitarika anatin'ny fahantrana marina mihitsy zany zavatra zany satria tsy fantatry ny olona rehetrarehetra tsonga ny zavatra tokony atao amin'izao fotoana zao na manarena rabe mananjary zany rehetrarehetra zany zay zany no zavatra manahirana atao hoe eto amintsika izany hoe raha misy fitondrana mipetraka eo de rehefa mialo amin'ny toerana le mpitondra iny de efa fana miaraka amin'iny daholo zava-bitany iny na tsara na ratsy tsara na ratsy nefa ny zavatra tsara vitany teo aloha tokony ho atsarainy manaraka koa na farany hoe tohizana ary zay mampandrofo ny firenena ny ivelany satria zay mbola ao anaty le demokrasia any zay zavatra zay fa ny olona hoe alako bika tsy tiako tarety de na ny zavatra soretrarehetra zavatra tsara vitan'iny olona de fafana miaraka aminazy zany zavatra zany zany ilaina ny tony hainao manjery mpanjakana tony na manarena rabe mananjara fifampitaizana ny tokony ataon'ny olom-pirenena tsiraray ataon'ny fanjakana ao anatin'io haina manjery mpanjakana io akotrany izay zavatra hoe fandarana manokana sy reny atao hoe vaovao isan-karazany reny zany reny zany moa de efa tokony ho ampitaina ny vahoaka malagasy foana fa eo ihany koa nefany misy vaovao tokony ho ampitaina mety mahasoa fa nohon'le hoe tsy mety amiko le olona namoaka le vaovao de tsy alefa koa le vaovao satria mamevahana ho an'ny olona hafa mety ho zay ny eritreritry ny mpanao gazety na ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny haina manjery mpanjakana io zany zavatra zany tokony tsy ho atao fa rehefa hoe vaovao tokony mahasoa amin'ny firenena na mahasoa amin'ny vahoaka malagasy tokony ho alefanao amin'ny haina manjery mpanjakana io foana na avaiza ny voan zay na iza no ny teny an'izay vaovao zay zany
Ka zay mihitsy ilay izy député Jerry Randremlaina satria misy any atao hoe zavatra sapatanana raha oharitsika amin'ny firenena hafa raha resaka fotsiny zao tsika momba ny Frantsa fangamo azafady indrindra ny atokony nga Emmanuel Macron rery no mandefa vaovao na afaka maneho hevitra ao anatin'ny aina manjery mpanjakana zany raha ny any Frantsa fotsiny no resahana toko ty afaka miteny eo izy zao no tena mpitrifatrifana indrindra ny Frantsa tsy ry Marine Le Pen afaka miteny ao reny afaka miteny ao ny atoko hafa ny aty amin'ny atoko akavana na ny centriste ny any amin'ny extrême gauche sy zany raha ny ao amin'ny Frantsa ny any États-Unis afaka mampiasa ny aina manjery mpanjakana ny aina manjery mbahoaka na ny atoko misy ny filo-amerikana na ny aty amin'ny démocrate moa zany zao ny ao amin'ny fitondrana na ny aty amin'ny républicaine zay tsy eo amin'ny fitantanana fa manan'olona any amin'ny Sénat manan'olona any amin'ny ao amin'ny congrès amin'ny ankapobeny ao zany samy raha représentant sy ny sisa dia afaka mamoaka vaovao afaka miteny fa ny aty amintsika zany efa firy-taona zay ary io no anisan'ny adivana foana mbola miseho foana izy amin'izao fotoana izao ho an'ny député Jerry Randremlaina zao ianao zao mitondra hoe député Madagasikara fa misy étiquette raiky hoe lany tamin'ny alalan'ny tim dia tonga dia iny no hitan'ny zay any ambadimbadika any dia hoe vao zay aloha dia efa tsy izy aloha mba te hanontany ianao hoe ianao zao fa mba nisy ny invité tao amin'ny aina manjery mpanjakana hatramin'izay na député anao zao efa deux mandats ianao zao mety hoe mba impiry tsy fantako hoe ahoana marina mihitsy zany namana rabe mananjara satria raha ny tenako zao dia mandat fanondroany zao zay indrindra fa mbola tsy nisy mihitsy ny tao amin'ny TVM manany RNM hoe mbo nanasany tenako anao fandaranao hatramin'izay zany zavatra nefa teny ilaina amin'ny mahasolombava-mahoaka Madagasikara anao na amin'ny mahasolombava-mahoaka voafidy tao amin'ny distrika zay mifidy anao satria reny anao mpanjery mpanjakany reny dia tena hoe manenika amin'ny Madagasikara araka le lazaina teo zay zavatra zay nefany tsy misy ary mametra mpampanotaniana mipetraka foana zany le resaka eto hoe tokony tsy hijery raha hoe fampandrosoana Madagasikara no jerevana tokony tsy mijery mihitsy ny fanjakana hoe député mpanohitra ty na olona mpanohitra ty fa ny solombava-mahoaka koa na olona hiditra ao amin'io aina manjery mpanjakana tsy teniteny foana manana ny zavatra tiano ampitaina koa izy manana ny zavatra tiano resahana ihany koa izy vaovao misy hevitra noentina sy hevitra ary zavatra tena marina araka le teneniko teo na ny tena zao raha hiditra ao dia tena hoe fifampitezana sy hoe tena zavatra tiana ho ampitaina amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra tiana alefa ao zany rehetrarehetra zany tokony ho eritreretin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao hoe mila atao malalaka reny fananam-panjakana reny ary zay no mavo na manarina rabe mananjara mialatsiny somary mikisaka kely satria raha ny tena zao raha debe ny fitarainana sy atao hoe zavatra marary ny vahoaka entina eny amin'n'ivon'ny gouvernementa tiana ho ataon'ny fanjakana zany satria marary ny vahoaka mifidy ny tena dia zany zavatra rehetrarehetra zany dia anisan'ny tsy tateraka mihitsy no ny antony hoe raha vao député mpanohatra mangataka dia aleo tsy mena tsy le solombava-mahoaka nefa no sorona amin'izay fotoana zay fa le vahoaka tokony sitraka le fampandrosoana zay indrindra le vahoaka tokony tena hoe iaina n'le zavatra ampitaina ny solombava-mahoaka ny lasa sorona tamin'le tany tsy mifirenena zany ka mba te hisitona laky loatra ihany na manarina rabe mananjara hoe tsara ihany ny mpitondra fanjakana re BDP moa zany na filoham-pirenena na ny reo atao hoe olom-boateny-reo hoe tena zay masoa amin'ny vahoaka malagasy no atao ary mivoy mihitsy raha hoe za dia filoham-pirenena amin'ny vahoaka malagasy fa tsy filoham-pirenena ny olona mifidy anahy fotsiny tena reo zao député fa député amin'ny Madagasikara voizina foana zay zavatra zay nefa ny amin'le fampandrosoana na ny amin'ny resaka atao hoe tosika fameno sy renyle zavatra zarainy reny dia tena voatokana mihitsy hoe ho an'le olona mifidy anazy
mametra-panontaniana be zany zavatra zany reny arabe mananjara be dehibe re olona tsy mahazo an'ireny tosika fameny reny na ren'le fanampiana ataon'ny fanjakana eny misy vola zarainy reny fa rehefa tena namarinina re lista misoratra ao daholo anaran'le olona reto no misitraka ny fanampiany reny de tena le olona mifidy andry zareo daholo ny ao ary zay de efa tena hoe tenenina amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tenenina amin'ny olom-pirenena hoe aza miady amin'ireny nareo fa zay voasoratra anatin'ny listiny ihany no mahazo re olona tsisy akoatr'izay zay indrindra ny fanontaniana lehibe mipetraka mantsy amin'ity rezaka hoe hainao manjery mpanjakana ity de hoe iza moa no tena tompony RNM sy TVM iza no tompony ny hainao manjery mpanjakana ny RNM sy ny TVM dia fanontaniana goavana be zany zay satria zay tompony no afaka misitraka an'ilay fananany ny vahoaka malagasy de ny tompony araka ny tenen'ny député Jerina Remolaina de ny hoe ny vahoaka malagasy no tompony io de misy eto zany ny fanjakana izay ampindraminy ny vahoaka malagasy fahefana satria oka tsy adinotsika fa ny fahefanany ampindraminy mandeha fidiny olona dia misy mpitondra fanjakana lany ao dia mafisin'ny ACC amin'ny alalan'ny didy pitsarana dia arak'zao de hoe io zany ny fitondrana zay mipetraka fahefana zay ampindramina zany hoe ilay vahoaka zany no patron ao anatin'ilay izy ka raha vao misy vahoaka voailika na hoe misy hevitra voailika de tsy araka ny tokony izay tsika efa tenena foana hoe tsika tsy any Korea avaratra fa eto Madagasikara any Korea avaratra no enjana be zany hoe tsisy an'izany demokrasia zany any fa zay apetraky zay tian'ny mpitondra lay filoham-pirenena mbola tanora zafikeliny Kim Il Sung no any amin'izao fotoan'izao any no misy an'izany hoe tena hoe tsy misy demokrasia fa raha mbola miteniteny zany isika eto Madagasikara ny mpitondra eto hoe Madagasikara de firenena manaja ny demokrasia dia mila hitantaratra zany amin'ny fampiasana ny hainao manjery mpanjakana ireo na ny ataontsika hoe hainao manjery mbahoaka izany tsetsatsetsatsyaritra moa no tsy maintsy nyresana an'iny député Jerry Remolaina satria be loatra lay faneho-kevitra tsy tafavoaka ao anatin'izy ireny ary aty amin'ny hainao manjery tsy miankina no ny olona zany zay tsy tafiditra am'ireny miditra kanefa raha ny MPS indray de mbola tapahana indray ny ary amin'ny resaka satellite sy any mbola anaovana an'izao de ahoana ihany ary ty raharaha ty ao anatin'izay rehetrarehetra izay député Jerry de mbola namafy ka zay indrindra no tiana tenenina tsika nge araka le lazaina teo hoe miezaka no mampafantatra ny vahoaka malagasy ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ary anisan'izany moa zany hoe antony nanapahana an'ireny fandaharana tao anatin'ny Canal Sat sy ny Star Times reny sy ny Parabola satria tsy tiana ho fantatra vahoaka malagasy ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka io le tiana tongavany hoe tokony ho jerevana ary za tena mitaky mihitsy ny hoe tokony averina amin'ireny Canal Sat reny ny toy ny hainao manjery tony satria raha ny zavatra hita fandarana ataony ato amin'ny MPS manokana tiano tenenina de tsy mivoana amin'ny fandarana hita amin'ny hainao manjery rehetrarehetra fa maninona no hoe ny tato amin'ny MPS no nasorona marina fa tamin'ireny nisy ny hoe fitsangatsanganana ataontsika teny Amerika Sina reny nefa raha ny zavatra nisy tamin'ireny tsy nisy fanetanan'olona andeha hitsome tsy nisy fanetanan'olona andeha hijerevo na andeha hidina an-dalambe tsangatsangana ry anaty hazo rivotra madio no le fandaharana tany anatin'ireny Canal Sat reny ka mba te hampatsiahy ihany hoe tsara averina satria tsy de misy antony manokana loatra angambany na hoe tokony hanasazina ny MPS amin'ireny fidina anatsoarana azy tao anatin'ny Canal Sat reny ka manetana ny tompona andraikitra ny vatana ny tenako hoe aleo mba averina izy ireny satria ilain'ny vahoaka malagasy tony hainao manjery tony mba ahafahantrareo manana azy safidiny ihany koa hoe aiza ny fandarana tiany enony inona ny fandarana tiany ho fantatra zany rehetrarehetra zany zany mametraka foana ny hoe mila mahafantatra zavatra ny vahoaka malagasy tsy
forcé ihany koa nefa izy jery fandaranareo hafary na hafary fa manana ny safidiny ihany koa ny olom-pirenena tsirairay mba te hihainy miara-manonjy izy ohatra mba te hihainy fandarana any amin'ny aina manjery rahavavy any izy io ana zay zavatra raika manana safidy zany vaoaka malagasy dia izay safidy ny vaoaka malagasy koa tokony ho jery avy amin'ny fanjakana hoe tokony hitovy daholo zany ny aina manjery rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny firenena raha misy aina manjery privé mandeha eraky ny Madagasikara alao koa ny MBS alefa eraky ny Madagasikara tokony tsy ho sakasakanana mihitsy zany zay zavatra rehetrarehetra zay namana Rina Rabemananjara mametraka foana hoe ao anatin'ny demokrasia marina ve ty firenentsika ity ary mandala an'izay demokrasia zay sy mampiatra an'izay ve tsika fa tokony tsy hisy mihitsy zanak'kala hafa zany satria rehefa zavatra anankiray dia tokony hitovy foana zany ny traitena ny aina manjery rehetrarehetra tamin'ny tany sy ny firenena ka zay mihitsy tsy tokony isy ny zanak'kala hafa kanefa raha ny hitantsika amin'izao fotoana zao dia tena misy mihitsy ny zanak'kala hafa amin'ny ity resaka ainao manjery ity zany ary ny olona manantena hoe fiovana zany taorianan'ireny raha raisika hoe renyle nataonareo etsika tamin'ny 73 député reny nanantena kanefa dia ny mpitondra amin'izao fotoana zao aloha dia io zany no zavatra ataony aloha dia andrasana aloha zany hoe mba roviana ny député Jerry Ramondremolaina mba hiakatra any amin'ny plateau ny RNM sy ny TVM mba roviana ny avy aty amin'ny tiako Madagasikara ny RMDM ny bureau politique aty amin'ny fanoherana mba hiakatra amin'ireny plateau ny ainao manjery mpanjakana ireny fa raha hatreto aloha zany dia mbola tsy ho teneniko le voambolana fa mbola manahirana be amin'ny zareo manahirana amin'ny zareo ny mampiatra an'izany rehetrarehetra zany kanefa ny ireo olona dia ao anaty lalam-panorenana izany rehetra zany sady misy ihany koa ny antsoina hoe etika sy ny déontologie amin'ny resaka ainao manjery tsy misy adala akory eo ka hoe ndeha hioatra ny fefy tsy tokony hoarana fa ilay fanio-kevitra sy fanajana ny demokrasia mihitsy no tsy araka ny tokony ho izy amarapara ny député Jerry Ramondremolaina amin'ny fitondrany famankafakana eto amin'ny miara-manonja inona ny tianao amafisina ary ao anatin'izay resaka no resantsika izay sy ny afatrafatra tianao apetraka dia mpamarana enina manarena be manjara ary ianao moa teny hoe roviana no afaka hitrany amin'ny RNM sy ny anina ny atao hoe ny tena na ny olona ao anatin'ny fanoherana ihany koa manamafy aho hoe ny antony ny arahana tamin'ny 73 député nakeny amin'io RNM sy TVM io dia tena hoe nitaky an'izay fahafahany rehetrarehetra miteny sy manana zo hiteny ao amin'ny TVM zay ny tena ary zay ny tena hoe nitoloman'ny tena teny ny trésime teny zany ka mamerina an'izay sy manao azay antso zay na isy amalina izy na tsy isy amalina na misy miaino izy na tsy misy miaino takiko tenako zao ny ahafahan'ny tenako na ny teny mpanohatra rehetrarehetra na ny olom-pirenena rehetrarehetra hiakatra eo amin'ny aina manjery mpanjakana io zany aneo hevitra sy anambara ny zavatra tokony ambara amin'ny vahoaka malagasy manaraka zany amaranaka ny teniko namana Rina Rabemananjara dia miara-manonokana ny vahoakana Tsirabe sy ny mpitarika ny RMDM ny tenako tao Tsirabe tao tamin'ny atao hoe fahavitany iny atao hoe hetsika ny fanoherana iny sy ny nafahana namaky reny tatitra zay natao taty Antananarivo tamin'ny bypass reny dia zava-bebe ho an'ny faritra reny satria ny olom-pirenena tsirairay avokoa dia mila mahafantatra n'ireny zavatra reny ka mahafinaritra be ary iny moa mbola hitohy eraky ny faritany rehetrarehetra dia zava-dehibe ary mbola miverina kely ihany hoe anisan'izay atao hoe tsy fahafahana ny miditra tao amin'ny RNM sy TVM reny mahatonga ny RMDM mitety faritra ndray amin'izao fotoana zao hoe andao hitety faritra hampafantatra ny zavatra tsara ho fantatra vahoaka malagasy amin'izay fehikevitra mivoaka tao zay dia etiko ny tenako amaranako azy dia manetana foana ny atao ny tanora tiako Madagasikara satria amin'ny 18 zao le atao hoe sortie ataon'ireo tanora ireo fitsangatsanganana zay entina hitadiavam-bola anampiana n'ireo ray aman-dreny sahirana amin'ny atao hoe fampitaovana amin'ny mpianatra dia misy an'izay hetsika zay ataon'ireo tanora ireo zany dia manainga sy
manetana ny tanora rehetrarehetra eto amin'ny dizia analamanga zany ho avy daholo tsika rehetrarehetra andeha anatevin-darana fa soa azo amin'ny zavatra io dia hoaoetitsika ho an'ny mpiaramoa le toerana eny bypass eny misy an'le hoe ankona zay fialamboly dia amin'io toerana io zany no anaovana an'izay fionan'ny tanora tiako Madagasikara eto amin'ny faritra analamanga zay toerana fefy izy io ary tsisy atahorana ny atao hoe amin'ny lafiny sécurité zany dia manentana antsika ho tonga marobe amin'izay atao hoe fahavitrehan'ny rehetrarehetra ihany koa anatrika izay sortie ho ataon'ny tanora tiako Madagasikara zay. Eny ary feno dia feno ny nambaran'ny député Jerry Randremolaina ilaina ihany koa moa ny fialam-boly satria raha ity fiainana efa manahirana ity dia atao hoe malemilemy eto foana dia tsy mety zay rehetrarehetra fa tsy maintsy akarina ny moraly tsy maintsy miatrika foana isika mialakavy ninninna fisehoan-javatra fa dia tsy maintsy manana zay toetsaina miatrika izay isika satria raha vao miravoravo tanana dia eto sika niraisana araka ny fitenin'ny tanora amin'izao fotoana zao mito ihany ny fandarantsika miara-manonja miainga eto amin'ny MBS izay sy ny namana faniry razafy manantany no hitondra ny tapany farany amin'ity miara-manonja ity zany ary iresadresaka ihany koa zay mbola hito misy hidiran'ilay resaka hoe aina manjery teo ihany fa mbola misy ihany koa loha hevitra hafa izay hoentinay eto namana faniry misy ny tianao mamafisina ao anatin'izay rehetrarehetra zay aloha. Aya makasitraka mifaneho-kevitra netany député Jerry Randremolaina teo tsika zay voafidy teny amin'ny distrika Navaratrandro Inarabe Mananjara zava-dehibe ny azona maheno ny feona olom-boafidy ohatrin'ireny mahakasika indrindra ny amin'ny hoe tontolo ny resaka fahalalana ny asa fanaova gazety ny serasera amin'ny ankapobeny satria ny mpanao politika rehetra tany aloha tany dia niady izay hoe mba ahazona zany fahalalana zany ary zany Rina Rabe Mananjara ny tolona nataon'ireo mpanao politika rehetra tany aloha tany izay tsarotsika tsara mihitsy ny tolona tamin'ny 1.770 mbola nitoy zany taty amin'ny 2.2 ary efa mba nisy aky zany mba azotsika satria ny tsara fantatra Rina Rabe Mananjara satria miresaka RNM TVM tsika dia tatya amin'ny ataontsika hoe Afrika zany dia nanana tena trano ny joalajoala isika dia ny RNM TVM satria no avozy no anosy io taty amin'ny 4.2 dimy 2.2 fony tompoko lahy Mamrakoto Arvelo ministre ny serasera tamin'izany fotoan'andro mazava ho azy président Marc Ravalomanina no nitatana ny firenena ary dia nisy famatsiana fitaovana maro be misy zay nampandehanana no atsaraina no mahazo zany RNM TVM zany ary dia nisy ihany koa ny tany amin'ny faritra rehetra namboarina ny trano dia ny vatsiana fitaovana ny tany amin'ny faritra rehetra tany zany dia hoe mba azo vaovao ny vahoaka malagasy izay moa nefa ny zava-misy amin'izao fotoana zao ny tsy ahivon'ny Rina Rabe Mananjara teo to miverina tany amin'ilay andro taloha elabe tany amin'ny Repoblika faharoa no voalaza matetika hoe rehefa miresaka hoe fahalalahana dia ny Repoblika faharoa no voaresaka ao anatin'izany mampalahelo zany trangan-javatra satria isika dia nieritreritra hoe ny tolona izay natao dia ahazona valiny hatrany ary izay valiny azo zay dia tokony hipetraka zany hoe efa azo iny dia fanatsarana sisa no atao dia misy endrika hafa indray no hiavian'ny tolona dia raha mahita zany tsika amin'izao fotoana zao rehefa mieno an'ilay olana zay mitranga amin'izao fotoana zao ary io mitenen'ny député Jerry teo satria mihidy le RNM TVM dia lasa any anatin'ny sehatra zay tokony sehatra ifampitazana no misy fizaram-baovao samihafa dia lasa manahirina ihany amin'ilay tambajotra sosialy izy tsika moa tsy zatra amin'izay hatramin'izay satria dia hoe ny mpanao gazety no mizara ny vaovao dia raha fa fihinana zany ka tsy afaka tena mizara ny vaovao tsy manana an'izay hoe tena accès amina source na information fiable zay mpanao gazety ohatra fa fihinany sasany ary ny mpanao politika koa tsy afaka misehatra ao anatin'izay tena sehatra tokony hiresana ny tokony ho izy zay amin'ny sehatra nomena satria lalàna angeny manome an'le hoe tokony anao
éducation citoyenne tokony anabe voniny vahoaka mpanao politika ka aiza rizonao anao atosika ho any an-dalambe satria idinao ny RNM sy TVM ny mpitondra fanjakana nefa de afaka migalabona amin'ny fandarana isaky ny zoma mpitondra fanjakana de afaka migalabona amin'ny fandarany isakariva misy fandarana hoe sarina karina misy fandarana hoe adevitra misy fandarana hoe savaravina vao maro zao dia député ny tao aminatin'izany fandarana izany dia olona eo anivon'ny présidence zany hoe ny mpitondra ihany no afaka mampiasa ny RNM sy TVM nefa aniza le RNM amin'ny vahoaka malagasy ny mpanohitra de ao anatin'izay fa tsisy hoe frontière hoe mpitondra fanjakana de atosika anao hevitra de raha manao hevitra ndray zay nge le antony le hoe ndeo any Antsirabe iresaka hiten'ny zava-misy de silaza ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka de ny vahoaka koa mba afaka mifampiresaka satria tsisy vahoaka tafiditra koa raha fa tsy vahoaka manasoasy fitondrana zay le olana Rina Rabemananjara de nefa rany de lasa nareo ihany victime an'le tsaosy le onono no inona le izy no lay hoe hidina lay sehatra ahafahany rehetra maneho hevitra ary le sehatra ahafahana mikaroka vaovao koa de manany sarotra de manany sarotra de manany sarotra satria tsy azo ny vaovao raha ohatra ka tsy akaiky ny fitondrana zany ny olana amin'izao fotoana zao de asomo Rina Rabemananjara ao anatin'ny zavatra rehetra mandeha amin'izao fotoana zao fa samy manana an'ilay sehatra miaro azy record rehetra eo amin'ny asa fanaovana gazety zany de misy ny lavitra fanao gazety ny any amin'ny pharmacienne de misy ny lavitra ho an'zareo pharmacienne ny mpitsabo de misy ny lavitra ny mpitsabo ny ingénieur de misy ny lavitra zay ny vaditany de misy ny lavitra ny vaditany ny mpisolo vava de misy ny lavitra ny mpisolo vava de reny zany mametraka an'izay etika sy déontologie zay mba tsy ho resabe zany zay zavatra zay ka iny anjaran'iny ho lavitra iny no mamerina andohany le tontolon'ny asa zay tokony ho fantatra ka na iza voadonao anatin'izay na mpanao gazety tsotra na mpanao gazety lehibe na mpanao gazety lehibe manana andraikitra ao anatin'ny fanjakana ka mivona ao anatin'izay lalan'izay indrindrandrindra izy patron de presse natao hoe patron de presse de hoe tompona orinasa tserasera ka mivona amin'izay lalan'izay de anjaran'ilay ho lavitra no mamerindò ary tsy vitan'izay fa mety miteny mafy aza le ho lavitra hoe zao no tokony ho conduite à tenir na tokony ho lalana ho an'ilay mpanao gazety sy lay orinasa tserasera na lay olona ka na amin'izy tio mety ho voadona ao anatin'izay satria mpamerindò ao anatin'izay etika sy déontologie ary piaron'le asin'le asa fanaovan-gazety lay ho lavitra amin'izay fotoan'izay Rabemananjara zay angambany iavitsika amin'ty adevitra satria nisy adevitra nahoraka be tamin'ny herinandro ambony sika morina tsy de tena le olona le mpiazakazaka be reny le inona moa zany le mpanenjika raharaha be reny tsika de endao tonga de dilirina tsy ohatran'izay tsika fa tsika de nisafidiny information éducation analyse de la situation zany hoe manao fampahalalam-bavao filazam-bavao tsika dia mitaizy tsika mamizara fahalalana dia manao fanadihadina ny lafim-bavao samihafa de fatatsika tamin'ny herinandro fa nahoraka be ny vaovao hoe ohatran'izao hono hoe sinsisa misy pobaso ny tary amina faritra tany firaisana fahadimy tany ambaty be tany nisy tompona ndraiky mpanjakana voatonontonona hono hoe tamina trangan-javatra ohatran'izao de misy mpanakanto hono hoe tsy idiratsika ny lafin-javatra ohatran'izany efa tonga am'le tongokalon'ny rado zay Rina Rabemananjara aloha efa misokatra ny fanadihadina de rehefa misy zavatra de anjasantsika zany izy fa tiatsika ho tenena fotsiny amina raharaha ohatran'izao de hoe rehefa fihinao le fahafana rehefa fihinao le fitaovana tokony iasan'ny vahoaka iasan'ny fanoherana iasan'ny sehatra rehetrarehetra eny na ianao ao anaty fanjakana azy dia mahazovana zany amin'izay fotoan'izay ny honohono sy ny tsao kanefa tsika amin'izao fotoana zao de hoe manao an'le andraikitra tsika mba tena ny vaovao marina fantatry ny olona de zay le mbola mahafinaritra aloha tetsorina hoe soa fa mbola misy ny ho lavitra zany toy izany rina ao anatin'izay raharaha zay satria andefa n'le oronam-peo manko tsika zany rehefa aveo lay feo an'ny ho lavitry ny mpanao gazety amin'ny alalan'ny filohany mahakasika indrindra ity raharaha ty satria dia lasa misy fifampitoriana zany izy ty tsy hoe fifampitoriana moa zany raha fifampitoriana zany de mifampiditra le izy satria misy tsofa if ao anatiny fa lasa misy fitoriana zany izy ty
hoe misy vavaony voaka de torina ny orinasaserasera anankiray dia satria hoe voalaza fa manala baraka sy ny sisa de eo am'izay teboko zay no ingayntsika hoe asa masina angely asa fanaovan-gazety ka tsy azo atao ririndasa tsy tsarona tsy azo atao an'izany hoe satria rehefa ny hafa ny nanao ianao no miteny de mety fa rehefa ianao no mitondra kehitriny ka ny hafa no miteny dia tsy mety zany tsy ohatran'izay le izy fa zavatra hafa misy le izy hoe misy etika sy déontologie eo de atsao le izy raha ohatra ka misy zavatra tsy mety natao de adidinao fotsiny no manao droit de réponse mba tsy hitarany adevitra lavitra be Rina Rabe Mananjara. Ka etiko anoizana n'izay tenin'ny faniry zay mialohan'ilay fanazavana hoentin'ny filohany ho lafitry ny mpanao gazety de PDB ny namany ao anatin'io RNM sy TVM io be ny namana ary reny namany reny de miteny mihitsy hoe zay raha renany rehefa tratrany tsikeran'ny olona ny RNM sy TVM de ohatrany hoe voafoaka ao anaty arona anankiray marary ihany le namany marary zay ozy izy satria zay tsy afaka hoe satria ianao zany miasa ao anatin'ilay orinasa de tsy maintsy manaraka ny fepetra rehetra mipetraka ao zay aloha amin'ny hoe toeram-piasana sy amin'ny mampiasa zany tsisy discussion zany eto amin'ny MBS misy discipline ato misy fepetra ato fa tsy hoe rehefa ndeha teny eto amin'ny micro de ndeha teniteny foana eto fa misy ny atao hoe zavatra tsy maintsy arahana ao anatin'izay rehetrarehetra ohatra ny toeram-piasana rehetrarehetra io fa ny tiana tokavana hoe raha hainao manjery pirenena le izy toy ny RNM sy ny TVM dia mbola misy balise fanampiny mbola misy balise fanampiny zay iainan'ilay piasa zany ao anatin'io sehatra io raha iza zany zao no tonga de tenen'ny faniry mivantana hoe andao ianao raha Rina Rabe Mananjara alefa miasa ao amin'ny RNM TVM am'izao situation zao de tonga de ampanetretena mihitsy ny tenenako eto eo anatrehan'ny mpijery sy ho an'ny mpiaino fa raha iza de tonga de io izy hoe tsy haiko ny miasa ao tsy haiko ny miasa ao raha hoe am'izao situation zao tsy misy resaka tsy miteny mihitsy hoe resaka olona na hoe resaka iza na resaka iza fa le environnement iainana zany ao anatin'ilay sehatra no tsy ahafahana tena manao ny tena asa tokony atao ama professionnel zany ao anatin'ilay sehatra tadio tsara fa nenao manjery tompoka tsy mpanao gazety rery fa misy mpamokatra fandaranao misy teknisiananao misy sehatra PDB zany raha vao miresaka ianao hoe ainao manjery ary io dia tsy maintsy mila nilay tandem tsy maintsy miara-miasa reo fa raha iza miteny eto na ianao miteny eo raha tsisy teknisianao tsy tonga any ivelany any tsy tonga any ampiaino sy mpijery any zavatra teneny eto zany hoe tsy maintsy mifameno zany reo ampiasa reo fa araka ny tenena teo hoe manoloana ny lay mbola misy zavatra tamesatra be ato anaty loha satria mbola misy hoe misy zao tsy maintsy atao zao tsy azo atao akoatra n'lay hoe ama discipline ao anatin'lay orinasa resaka foto-kevitra politika ny tiana tenenina dia manahirana be zany no hoe miaina ao anatin'izay ka raha izao teneninao hoe andao ianao hoentina hoe hiasa ao amin'ny RNM na hiasa ao amin'ny TVM am'izao hoe sehatra iainana zao de tsotra ny valiny hoe tsy haiko ny miasa ao satria fantako ny lalam-panorenana fantatro hoe misy zo voahitsaka misy lalàna tsy arahana inona moa ny lalàna ny lalàna fototra de ny lalam-panorenana raha mahatsapa zany hoe tena voajany io lalam-panorenana io satria io no ambony indrindra raha ny eto Madagasikara dia
tsy misy ny olana fa raha ohatra hoe mbola mahatsapa zao raha zao ny MBS katsana na tsy kakatsana ry ahoana moa no ahafahana hoe eritreritra ny toejavatra hoe mba ahafahana hoe miditra atsehatra zany ao anatin'izay rehetrarehetra vao eo ny député an'ny timo manonteny mbola tsy voasa tao mihitsy deux mandats zao ny député Jerry Randremolaina tsy mbola voasa tao amin'ny RNM sy ny TVM ary misy an'ireny ararotiko kely any namana faniry misy an'ireny hetsika nataon'ny RMDM reny misy ny hetsika nataon'ny Tiako Madagasikara dia mba tafaresaka tamina namana mpanao gazety tao amina RNM na TVM tsy mampanina mihitsy amin'ny resaka an'izany dia eo moa samy mpanao gazety moa zany mifankafantatra daholo dia hoe ary lesy misy fanao ela moa zany satria hoe génération ray mitovy fotoana tsy hoe fanivaivana akory zany fa titoyer zany raha fahazahoantsika azy dia hoe ary lesy misy hetsiky ny RMDM ahoana tsy maninona mihitsy nareo raha makany satria vaovao io raha itsika hoe vaovao io dia ozy le namana tsy nareo koa raha rina ohatrany manatsafa sa ohatrany maninona hainao ihany le situation sy ny siasisy tonga dia fantatro ny tianytenenina dia zay rehetrarehetra zay zany dia lasa misy namana zany tsy tena afaka mampiseho izy ny traikefany amin'ny resaka professionnel fa misy tsindreo io le tsindry io no ezahany Tiako Madagasikara sy ny RMDM esorina ao anatin'ny fanoherana izay atao zay zany no tena fipetraka izy mazava ka io moa nisy zavatra nyteneniny filohany io lafitry ny OGM faniry dia toizanao angamba momba zay angamba no angatantsika namana teknisiana ny mba andefa an'izay satria nisafotofotony raharaha farany teo zany ary zay fisafotony raharaha zay dia veritsika moa zany hoe mba tsara ho fantatra ihany zany eo anatrehan'ny vahoaka ny hevitra ilay rafitra ngezabe anankiray satria mbola tsy ravany io lafitra vidianina mbola tsy vita io koa mbola adevitra efa nitondratsika sy rina adevitra telo amin'ny 90 raha ngaty birao amin'ny olafitra tena mbola tsy fahita nandritry ny 80 taona sy taty Afrika zany teto ambonin'ny tany mihitsy fa aty amintsika no misy an'izany zavatra toto hafahafa tsaitsainao zany hoe inona le esprit mahatonga le birao amin'ny olafitra ho telo amin'ny 90 fa tsy nety ve le hoe misy filoha dia misy filoha lefitra dia misy mpanolotsaina isaky mifaritany dia misy mpitahiry dia misy secrétaire général zany moa zany Rina Rabe Mananjara mbola adevitra sy vary mangatsika mbola mendrika resana fa ity zany ny fanehoan-kevitra nataony teo anivon'io lafitra ny mpanao gazety izay notarian'ny filohany ho lafitra matoa Gérard Rakotondry mahakasika ny raharaha be resaka tamin'ny herinandro lasiny dia toizana isy Rina ny fanadihadiana ao aoriana zay fanehoan-kevitra zay namana teknisiana fantatra izao fa nitory ny gazety la gazette de la grandila ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Latinina Rakotondrazavy sy Andriamatoa André Tongarivo vadiny no nilatsoratra an-gazety nambaran'izy ireo fa fanalambaraka sy fanohitohinana ny fiainany manokana tafapetraka omaly teny amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany izany androany dia nahitsy ny avy eo anivony olafitry ny mpanao gazety na ny OGM fa manao ririn-datsa tsy tsaroana ny ministry ny serasera ary mitaky ny fanesorana azy tsy ho ministry ny serasera intsony ny OGM manao ririn-datsa tsy tsaroana ve ny ministra raha toa ka namoaka ny sariny arsevika Odomariasy na zana koa tamin'ny raharaha Apollo 21 toy izany koa ohatra ny nandefasany vaovao tsy marina momban'ny filohan'ny Sénat tamin'ny taona 724 ka amin'izao fotoana izao rehefa ny hafa ve manao dia tsy mety aminao fa rehefa anao manao dia manara-po ianao mety daholo izay ataonao tsy asa fanaovana gazety io ary tsika mpanao gazety ny lasa ratsy endrika tao anatin'izany zavatra lasa fomba ratsy tsika no jerin'ny olona satria ny ministra tokony fitaratra ny mamoatsapona ary miangavy ny filohan'ny repoblika izahay ongoto teo ministra io fa manala baraka anao ary manaratsy endrika anao ary animban'ny
sarinao eo anatreny voaka malagasy sy zao tontolo rehefa mitsabaka loatra ao anatin'ny raha tokantrano lafitry ny mpanao gazety ny ministera dia aoko fatany fa zay tsy mpiasa tranony fa ny mpanao gazety dia mpanao gazety mitazo zany fahaleovantena ary miady ho an'ny fahalalahana sy miaro ny tombontsoa ny mpanao gazety raha ohatra ka vitan'ny ministera zany efa nataony ina ny ataon'ny ministera famindramindra mpiasa mpanjakana zay tsy afaka mamaly azy manindry mandrahona mihitsy ary ndraindray ny mpiasa mpanao gazety ao amin'ny orinasa eo maheno koa zahay araka ny tato-bavao avy an'ny Tomasina fa ny radio any Ramatoa minisitra dia anaovana amboletra ao amin'ny foiben'ny RNM sy TVM any Tomasina ary efa mipetraka ao zany hoe mampiasa ny jiro sy ny rano ny foiben'ny RNM sy TVM any Tomasina eo amin'ny CRJS no body tanteraka ny trano amin'ny fametrahany ireo fitaovana samihafa sy ireo pilôna sy ny samihafa ampiasaina. Etsakilany moa ny ministra tao anatin'ny fandarana tsy ho tompotrano miono tamin'ny Aino Manjerim-Panjakana androany dia nanambara fa tsy hoe rehefa miaraka maka sarina manao selfie amin'ny mpiara-miasa dia mijangajanga izay. Aoka zava fa olona manana etika amin'ny fanaovana politika aho ka tsy izao velively no anodikodina ny volam-panjakana izany. Tsy ireny fanenjena ireny mihitsy no ampihemitra ho iatrany ny nambarany. Na tiana na tsy tiana aloha dia simba endrika ny fotoanam-panjakana araka ny nambarany OGM. Iny Rina Rabe Mananjara ny mpijery antsika, mpiaino antsika ny hevitry ny OGM na ny Ordre des journalistes de Madagascar zany na ny lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara mahakasika ny raharaha iny. Raharaha zay nitoriny ny ministre ny serasera zany ny gazety iray zay mpiseho isan'andro eto Madagasikara. Titsika resahana anatin'izay fotsiny dia hoe saripady asa masina le tontolo ny asa fanao gazety ary zay foana no mamandraka riva na itsika manao an'ity fandarana ity ary dia maneho fitandremana trany Rina Rabe Mananjara ny amin'ny zavatra rehetra zay resahantsika mikarika ny hoe ahoana ny recoupement zany ady hevitrany, ahoana ny lalan'izany resaka zany, inona ny tokony ho resahana anatin'izany resaka zany. Dia zay zany raha ohatra ianao zany ka tompona ndraiky mpanjakana ambony dia ianao mampiseho modely eo anatreny rehetra fa satria sady ray aman-dreny ianao amin'izay fotoana izay no mahafehy an'ilay départementa tazominao zany. Ka raha fanambaran'io lavitra teo dia hoe efa nisy inge fanelezana vaovao tsy marina hozy ny lavitra tamin'ny taona 17 zay ny filohan'ny antenimeran-doha olona tamin'izany vao resaka tao anatin'io raharaha io. Skatrano izay raha tsy diso dia nandeha be le adevitra dia nisy any fifanantonana taminatin'izay reheran'izay satria tsy vaovao tsy marina lay vaovao. Ary farany teo tsika dia navoaka mihitsy nylay sary nylay mentionnaire eto Antananarivo zay olon-dehibe ray aman-dreny lehibe ao anatin'izany fiangonana katolika zany ary tohina betsaka ny tohina tamin'ireo mpino katolika ny amin'ny hoe mba tsy mety kosa zao mba tsy mety kosa zao zavatra zao fa inona lay mety ho antony na tonga lay hoe ndeha amoaka an'ilay sary nylay ray aman-dreny lehibe satria tena mba misy fikajiana ihany ny zoma olona ao anatin'izany adevitra rehetrarehetra zany ary nahatohana ny rehetra zany hoe mba apetrao satria ray aman-dreny fiangonana iny mbola sisy ondresaka hafahafa ny nandeha tany dia tonga dia navoaka zany adevitra zany. Dia raha ny tsy haivon'ny lavitra zany Rina Rabe Mananjara hoe mba tsy mety lafin-javatra ohatran'izany satria efa totakiny mitondra fahafambaraka ihany eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety zany satria taky mivilaza ny vaovao tsy marina ohatra ny resantsika tamin'ny taona 17 teo dia zay zany le endrika modely tian'ny lavitra apetraka hoe zay dia tokony hitandro mandrakariva amin'izay ny tontolon'ny asa fanao gazety aliny ray aman-dreny. Dia raha ny teny izy hoe mitodika amin'ny filoam-pirenena zay mba hanaisotra ny olona io dikan'izay zany mahatony teny an'ireny ny lavitra dia efa mavesatra dia mavesatra lay zava-mitranga amin'izao fotoana izao sy le fahamitentsika moa tsy hitantarany ny amin'ny zavatra hitan'ny lavitra ny amin'ny hoe misy famindran-toerana an'ireo mpiasa ao anatin'izany Aino Manjerim-Panjakana zany dia tsy afaka miteny nisy an'izany ange tany mahitsy tany asa tana maro io sa inona Rina Rabe Mananjara mbola varinina na composé sa tsy tadidiko tsony lay mpiasa dia maromaro nakisaka ny SED moa zany dia efa tsy resahantsika tsony ao anatin'izany tontolo zany iny ny lavitra ny mahita an'izay fa tsika fotsiny tehiteny ao anatin'le izy hoe
mila ampifanarahana tsara amin'ny fihetsika sy ny foto-kevitra ny joronao hatramin'izay ny fomba hitantananao ny raharaha teorina. Raha tamin'ny fotoanandro ianao no teny hoe hiady ny sy ny fahalalana, hiady ny sy ny tena hoe hipetraka ny etika sy ny déontologie, dia mba tokony eritreretina zany io rehefa tonga amin'le toerana zany le olona anankiray dia tena hampiatra an'izay no eritreretiny ny olona, fa tsy hoe sanatry n'izany hitarika fany ireny. Inona moa no nitondrana an'le vatapatana hoe andevina andra fahafahana sy fahalalana tery akoron-drano Rina Rabe Manantsara. Tsy hoe hikariko an'le fahalana fa tena maty le izy ka nalevina mihitsy satria nitsinitsiniavina. Dia zay le tolona le 73 député na nisy angedina tao teny amin'ny ORTM tamin'iny Rina Rabe Manantsara hoe sokafy amin'ny mpanohatra ity onjam-peo ity, satria misy vaovao maro be zay tokony ho fantatry ny vahoaka amin'ny akabeany. Fa rehefa tonga eo le fitondrana amin'izao fotoana izao tsisy nataony reny rehetrarehetra nyresany reny. Le tolona le nandohalika tery amin'ny Assemblée nationale zany tolona verimaina fotsiny Rina Rabe Manantsara, le nataony le mpanao gazety le MLE tamin'ny fotoanandro. Lay nitondrana an'ilay hoe andevina andra fahafahana zany sy fahalalahana tolona verimaina fotsiny Rina Rabe Manantsara. Le 73 député azadinotsika fa nisy nody mandringe tamin'ny 73 député iny hitsofoka teo Analakely ny solombavamboaka izay niainga avy aty Ambohijatovo, dia nisy voatifitra manoloana ny lapan'ny tanàna. Nisy raha latsaka tamin'izany satria nikariko an'izany demokrasia sy fahafahana sy fahalalahana zany, dia verimaina ve zany rehetrarehetra zany Rina Rabe Manantsara, satria mihidy amin'izao fotoana izao le fahafahana manao gazety. Dia lasa teny député Derité hoe lasa lay tsy mpisehatry ny asa no misehatry ny asa amin'izao fotoana izao, dia azagaga raha misy an'izany satria le izy koa ndraindray nieritreretin'ny olona mety le izy satria tamin'ny fotoanandro mafy ane nahazo amin'ny bentanàna Laura Valmanana tamin'ny mitondra ny tanàna Antananarivo. Mpanolotsaina de président Valmanana fa ny tena mitondra an'io ane tsangan'olona marionnette fotsiny lay ben'ny tanàna fa ny tena mitondra an'io de Flomarka Valmanana, izy moa mody mitsikitsiky malefaka kely iny sisa nahazo an'ny nenene zany tamin'ny tanàna Antananarivo. Ny nahazo an'ny vadiny filohan'ny Repoblika hatramina akanjo nanaovana. Nisy violana fotoana hoe de tatakiny ahoana moa ny dingana ny lalovany tamin'ny sehatra arakasa sy ara-pianarana sy ny sisa ohatrohatran'izany. Fa zao nizakain'le olona daholo le izy fa tsy niraisiny, satria zany napetrany hoe fahalalana fa tsy niraisiny zany hoe tena zavatra tena na de hoe marary aza dia tsy nataony ho ampingy zany hamelezana ny adversaire ny Rina Rabe Manantsara. Fa dia navelany teny teo tsarotsika tsara mihitsiny zavatra nitranga. Nisy ministra vehivavy tamin'ny andro niteteza mihitsy fa nahazo fanakanana zany tamin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao zay manana ndraiky teo anivon'ny serasera. Nahazo fanakanana zany hatrany amin'ny fiaramanidina nandehanany. Marobe misy ministra ny travaux publics tamin'ny teteza mihitsy nahazo fanakanana mafy zany nahazo fanakanana mafy zany Rina Rabe Manantsara. Ary zay ny antony tenenantsika teo mandeha ihany amin'izao dia misy orona-peo mivoaka an'izao mikasika ny solombavambahoaka hoe dia mandeha any amin'ny chambre ny solombavambahoaka dia any nareo migalabona ny volabe sy ny rehetrarehetra ohatrohatran'izany. Voaka nge zany orona-peo zany amin'izao fotoana izao ny tompona andraikitra amin'izao no ny teny an'izany dia mba tsarony ve zavatra nambarany tamin'ny fotoanandro. Zay le antony tenenantsika hoe mila fitandremana lafin-javatra ohatran'ireny mba hahafahantsika zany mametraka tsara hoe manana asy ny fahalalana sy ny fahafahana. Ka tsy hoe rehefa ianao miteny tamin'ny fotoanandro dia nety le izy fa raha amin'izao fotoana izao dia tsy mety le izy satria mikitika amin'izay hoe zo sy ny fanambaraka zay. Dia zao moa zany Rina dia tamin'ny fandarana tsy ho tompotra amin'iny tamin'ny zoma niraisina ho référence indray le tambajotra serasera. Izy le ministra hoe araka ny tatitra henoko dia ny 5 isanjato nireo 50 sy ny 5 isanjato mikirakira tambajotra dia manameriko an'le raharaha. Fa nga azo atao référence indray le 6% hoe 6% fotsiny mampiasa Facebook tsy ny rarahinareo nge le Facebook hatramin'izay, fa zao azo atao référence indray hoe vitsivitsy marobe no manamelo fa vitsivitsy zany no manao an'izao raharaha zao. Ka zay le izy hoe io mitsimbadibadika io tsy mbadimbadika io raharaha io ka raha zay mitsimbadika zay dia tokony hamary toerana fitandremana tsara zany. Zavatra kely tsy voatandrina efa niresahantsika teto tamin'ny Bill Clinton sy Monica Lewinsky, secrétaire nanao stage tao amin'ny Maison Blanche zay mety nikitikitihan'ny Clinton
fa tena saika na arava ny fanjakana sy napetry voninahitra n'izany fanjakana amerikana zany fa nangatahana excuse publique Andriamatoa Clinton. I Dominique Strauss-Kahn zay fantatsika fa fonctionnaire international eo amin'ny tontolo arabola zay teo anivon'ny FMI Rina Rabemananjara nanao fivahiny any natany amin'ny firenena hafa ivelan'ny la France dia tamin'izay le voalaza fa nanao agression sexuelle tamina femme de ménage tao amina hôtel lehibe tany ivelan'ny tany fa nitoriny io vehivavy afrikanina io izy. Dominique Strauss-Kahn zay neverina fa ho candidat tokony solony François Hollande tamin'izany fotoanany zany tsarotsika zay Rina Rabemananjara fa tena vitatreo momba ny Dominique Strauss-Kahn na DSK ozytsika fa mbola navota ny vadiny izy Anne Sinclair mpanao gazety malaza tamin'izany fotoanany zany ndahoary fa tsy mampaninona zay vitany fa zao tsy maintsy hifampiresahanay l izy dia nangatahana fialatsiny izy satria lay endrik'ilay firenena frantsay lay endrik'ilay fomba fanaovana politika mihitsy ny voto ao anatin'izay satria olon-dehibe ohatran'izany ve ndia hanao zavatra mamodoza amina femme de ménage Rina Rabemananjara. Zay le teneniko mandrakariva tenentsika mandrakariva hoe mila fitandremana tompoko rehefa mitondra fanjakana. Mila fitandremana zany, zay fitandremana zay zany no tokony tsapany rehetrarehetra na ny mitondra amin'izao fotoana izao na ny mbola eritreritra fa hitondra fanjakana rapitso rafakapitso mba tsy hanaonao foana fa hametraka satria ny vahoaka dia mitazana sy manara-maso amin'ny zavatra rehetra atao io. Mitazana sy manara-maso ka zay mitazana sy manara-maso zay dia saripady izy satria indraindray ny fiarakodia entinao na ny voiture de fonction na ny voiture de service dia volam-bahoaka sy ny carburant avy any amin'ny vahoaka no hitondranao an'izany ohatra. Ny carburant ampiasaina zany mazava ho azy mety mpiambina miaraka aminao dia volam-bahoaka koa ny anakaramana an'ireny. Zany hoe raha vao mihetsika zany tompona ndraiky mpanjakana dia tsy maintsy mila fitandremana zany eo anatrehan'ilay andraikitra raisiny sy lay zava-tsarobidy hiantohany dia inona moa dia nyresantsika teo dia ilay endriky lalàna sy ny lalam-pandrenana sy lay vahoaka zay name fahefana mitondra fanjakana. Zay amin'ny akabeany Rina Rabemananjara nitondrantsika amin'izany hevitra zany satria misy fahalalàna sy fahafahany eto tokony ho hajaina dia tsika moa mbola maniry mandrakariva ny amin'ny hoe mba tsy handairantsao hoe mba tsy nohonohono zay resahanareo io zay mitarika mety ho fahanalamba-raka ho ianareo amin'ny fitondram-panjakana dia mihevitritsika fa raha ohatra ka fihinana foana zany RNM Mas TVM zany sy ireo fahafahana maneho hevitra ho an'ny sehatra rehetra tokony azo izany na ny vahoaka na ny fanoherana na ny fitondram-panjakana ihany koa raha dia misy ny vavao zay tsy fantany dia tokony hosokafany zany tokony tsy hiditsony ary tsisy zany censure zany satria izany no mame endrika an'ilay fanidina ny fahafahana sy fahalalana dia lasa mahazo laka ny honohono sy ny tsao Rina Rabemananjara. Eny ary maraparana antsika azy dia lasa ihany ny saina mandinika an'izany zavatra rehetrarehetra zany ny amin'ny hoe ho avy zao ny fivoriam-beny ny firenena mikambana andiany fahenina fitopolo efa noentina teto dia sarotry ny ahoana kay no ahitany zao tontolo zao any Madagasikara rehefa hiatrika an'izany fivoriana zany asa moa zany hoe hiatrika an'izany ny mpitondra eto amintsika sazy fa raha ny tokony izy aloha tokony manatrika an'izany fa raha eo amin'ny tontolon'ny fahafahana zany eo amin'ny tontolon'ny fampiarana ny demokrasia zany eo amin'ny tontolon'ny hoe fanazana ny izoan'ny tsirairay amin'ny lafin'ny isan-karazany mihitsy io dia ratsy ny notin'ny Madagasikara hatreto. Ka raha hiatrika an'izany Assemblée Générale Nations Unies zany kay ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena eto Madagasikara dia inona no mba ho tenenina manoloana zany satria ianao ne zany raha vao eny amin'ny Assemblée Générale Nations Unies dia miteny manoloana n'izao tontolo zao vao miakatra eo amin'io pupitre io ianao ao amin'ny Nations Unies ao a New York ao amin'ny Fohibe dia ny firenena iray manontolo no hitan'ny izao tontolo zao inona no teneninao zany inona no zavatra ho ambarao manerana zao tontolo zao kanefa atao ambadika ny eran-tany dia mahafantatra ny zava-misy eto
dia eo zany lay hoe izy tiany tsy azo atao hoe zay tiakany io na hoe any endretsy hoe zay zao no eto zay zao no mitondra de zay tiany atao tsy zay mihitsy ny afipetraka le raharaha afa any rehetrarehetra i Madagasikara ka samy maharary rehefa misahatra tsy mety eto de samy maharary rehefa mba hoe misy ihany koa nefa ny hoe mba mampiakatra ny voninahitry Madagasikara de mba samitsika rehetra no mahazo ny atao hoe bravo ao anatin'izany na eo amin'ny resaka kolotsaina io na eo amin'ny resaka hira io be dia be ny manandratra ny voninahitry Madagasikara ary ny olona teratany malagasy tompoko izay miasa ny velany any dia mampiaiky ny vahiny any fahaizany zay amin'ny resaka fitsaboana be dia be ny malagasy miasa any amin'ny hopitany any any ivelany ny tiako tenenina amin'io any Frantsa any États-Unis be dia be ny ingénieur malagasy miasa any amin'ireny toerana marobe ireny tena mahay fa maninona izy ireny no tsy eto amintsika zany eto toerana zany tiako tenenina misy antony be da be ao misy antony be dia be ka izay no entintsika mamarana fandarana namana faniry hoe alao mba jerena ihany mba samy mandiny tena ihany fa raha ny toejavatra amin'izao fotoana zao de tena manahirana tokoa saika mbola resaka momba ny resaka valala satria manantanina ny ray ny valala tompoko amin'izao fotoana izao satria volana septambra isika nisy ny fanadiadina izay nataova angama tsipiteny kely fotsiny hoe ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fandarana asa ny firenena mikambana amsahana ny fambolena sy ny sakafo na ny FAO dia efa manao antsoafo manetana ny tompon'andraikitra teknika ny partenaire arabola mba hijery ny Madagasikara indray amin'ity resaka valala ity satria zava-doza io resaka voajanahary afa zava-doza de mila mieritreritritsika hoe tena faizan'Andriamanitra mihitsy hoe tsy kitisa ahoana amin'ny lafindray aloha de hita hoe tena zay le izy tena manafay mihitsy Andriamanitra satria be loatra ny tena zavatra azy tsy mety eto be loatra ny fahotana atao eto dia zao zany zao valala tsodrano sy deputé Rastany zay zay ny tenen'ny deputé Rastany tsy nahatsodrano de zao zany zao valala efa manantanina indray nisy lay hoe telo taona nanaovana izaka manokana tamin'izy io tamin'ny 2013 hatramin'ny 2016 kanefa rehefa tapitra zay niaraha ny asa tamin'ny mpamatsy voly io dia tsy maintsy ilaina ny fanaraha-maso dia zao zany tsika dia miraika amin'ny 2020 misy eo ny gouvernementa amin'izao endro zao manahoana ny hetsiky ny mpitondra manoloana an'izany fa raha ny taremarika aloha de manahirana fa entintsika anakatonana azy de ty misy taremarika ray fotsiny mba peritrretana atsika amin'ity resaka valala ity rehefa mandeha tompoko ny andiam-balala anankiray dia zava-maitso sy zava-maniry any amin'ny 100,000 tonnes ray hetsy tonnes no laniny andiam-balala ray hetsy tonnes 100,000 tonnes no laniny indray mipoka na vary io na katsaka io na ravipaiso na ravina mangy io fa tonga dia ripaka amin'ny fandalovany indray-pandeha fotsiny zany ka dia asa hoe manahoana ny fitondrana mpanjakana manoloana zany zavatra izany raha misy ny atao hoe tena ilofosana zany no tokony ilofosana fa tsy ny fiadina amin'izany no tena ilofosana fa tsy any amin'ny fa tsy lozana mandany andro manentsika ny mpanohatra inona indray nataon'ny RMD many Atsirabe any inona indray nataon'ny Team Marie inona indray nataon'ny reo mpanohatra tsy zay fa tena hoe le tena marary ny vahoaka mba jereo ihany zay angamano etsika namarana ny fotoana tamin'ity indray mitoraka ity isorana ianao naharitra hatramin'ny farany na ianao teto Madagasikara na ianao tany ampitan'ny ranomasina tsy azo adinoana fa dia misorana isika menakavy ny teknisianina ihany koa dia isorana be dia be isorana namana fanira safy manantany ny député anankiroa izay niakajeritra teto député Alain Ratsimazafy sy ny député Jerry Randremlaina nitondra ny famakafakana izay afaka noentina izany ny mamy atelina ny mangidy dia avoaka tsy raisina satria izay no malagasy antsika menakavy samy tain'Andriamanitra isika tompo lasy tompo vavy samy tratra ny rapitsindray veloma tompoko